Klasy tovovavy soratsika ny namana Tojora Befatra nitondra ny fampalalambavao teo malasatsika rehetra hiaraka aminay hatrany farany inday atao anatin'ny fandarana l'invité du jour ao amin'ny tia alina ity izay iresantsika mahakasika ny raharam-pirenena fa eo ihany koa ny rara eto anivon'ny commune Antananarivo renivohitra nanasantsika vahiny manokana ao amin'izao alina zao ramatoa Clémence Raharinirina olombofidy eo anivon'ny mpanolotsaina ny tanàna Antananarivo lanto amin'ny anaran'ny IRK ary fantatritsika ihany koa mahafilohan'ny FTR azy ny fikambanana taxi Antananarivo renivohitra ary amin'ny mampanao politika azy ihany koa no nanasantsika azy miarabanao tompoko ary manasanao androso anaty efitrano. Tratran'ny Paska miarabanao natratran'ny taona 2024 satria efa elaeltsika teto no tsy niona ho famalina ihany koa ny mety fanamarihana ataon'ny olona hoe mivahiny foana atao Madagasikara dia izao indray vao tonga eto efa elaela ihany zay be dia be ny vaovao tokony hifampizarana miarabantsika rehetra ny tokantrano any ary manasantsika hiaraka aminay hatramin'ny fiafaran'ny fandarana. Makasitraka anao amin'izay famalina ny fanasana zay ranomarina moa rehefa nanomboka fanafana kely tao amin'ny commune atao dia efa nanomboka nikitikitika anao dia androany no tanteraka ny faniritsika lazana zany aza nefa ataoko kasikety anankiroa raha mety amin'ny Clémence Raharinirina ny kasikety voalohany zany tena hoe amin'ny mampanolo-tsaina ny tanàna mihitsiny fa ny kasikety faharoa dia ilay amin'ny mampanao politika ihany koa satria na tianao na tsy tianao aloha dia sokajian'ny olona ho mpanao politika ianao no olombofidy anao zany iresantsika ny raharam-pirenena satria somary mafanafana izy ao indrindra fa ny tao baravaratra tao araka ny vavaona rahantsika teo ihany koa somary sahirakirana kely ihany tsika manoloana zay zava-misy zay ka tsy azontsika ho ditsita angambany izay fiainam-pirenena izay andao aloha ny rara sy ny zava-misy mahakasika ny Antananarivo renivohitra no anomboantsika azy ho resantsika ihany zay raha mafana eto anivon'ny firenena zay rehefa avy eo fa ilay amin'ny mampanolo-tsaina aloha satria betsaka ihany koa ny vahoaka n'Antananarivo miandry ny fanohikevitra ao le tena marary ny vahoaka no resako androany ramatoa Clémence Raharinirina satria ianareo no mpanapa-kevitra ianareo mpanangatanana eo anivony io filan-kevitra munisipaly io ka zava-dehibe filan-kevitra communaly zava-dehibe zany ny famaliana an'izay resaka voalohany aloha dia ny resaka fako ramatoa Clémence Raharinirina raha sitraka ao atram'izao tsika miresaka izao dia sokajian'ny olona fanisan'ny faritra ary ny capitale renivohitra maloto i Madagasikara i Antananarivo raha ny marimarina kokoa ary maro ireo faritra eto Antananarivo zany no ahitana zay ataontsika hoe fako mitobo ny fitobin'ny fako maro samihafa zay tena mahitsy ilay fanontaniako inona tompoko ny tena mahatonga an'izany tsy manam-bola ve nareo eo anivon'ny commune Antananarivo renivohitra ataoko tsiatra kely satria izao no mahagaga atsika tsy manam-bola ve ny commune Antananarivo renivohitra fa ngambo tsy efa napiakarina reny etratrano izay tena nampimenimenina ny vahoaka teto Antananarivo tamin'izao fotoana misy tena tafiakatra trany amin'ny 2,900 mihitsy aza izay etratrano izay ka zay ny tena hoe tsy tokony efa manam-bola ve ny commune raha ohatra ka resaka vola ny olana zany tomboko amin'ny resaka constat aloha ny zava-misy eny Madagasikara dia tsika rehetra mponina Antananarivo samy miara-mahita ary mandalo amin'ny faritra Ambohimanarina sy ny manodidina iny izay boriboritany moa misy ny tena dia tena hoe vakivavany amin'ny zavatra misy hoe tena zao ve ilay Antananarivo mitobaka ny fako ary efa tena tsy azo eritreretana tsony ny zavatra mety ho ateraka io raha zao zavatra misy zao raha mbola mitohy ity fitobiny ny fako eto amin'ny tanàna Antananarivo ity hoy ianao teo hoe resaka vola ve ny olana mazava be ary tonga dia ataoko mahitsy koa ny valiteny resa-bola no olana satria ninona resahana zao maly na eno tompon'andraikitra anankiray teo anivon'ny SMA manazava hoe misy olana koa ny camion sy ny sisa fa ny ao ambadika zany rehetrarehetra zany dia resa-bola avokoa na Madagasikara ary raha iresaka amintsika zao resaka teti-bola satria moa zay teo ny vory dia nyresadresaka mahakasika an'izay resaka teti-bola izay indrindrindrindra ny teti-bola ny fandaniana ho an'ny taona 2024
de noresahana taminay fa hoe 20 miliara ariary zany a ny teti-bola ilainy société municipale d'assainissement na ny SMA ahafahana zany a miantoka ny fanesorana ny faky eto amin'ny tanàna Antananarivo. Karaha ohatra ka 20 miliara ariary zay no ilaina de nampahafantarina anay fa de hoe 6 miliarda ariary a ny vola aloha azo nietsehana azo ny jonglena zany nentina nanesorana an'izay fako zay ary zany de isan'ny manazava n'izao situation misy eto amin'ny tanàna Antananarivo izao. Amin'ireo 6 miliarda ariary no resahana anay ireo de hoe ny 2 miliara ariary de avy amin'ny ROM na ny redevance sur les ordures ménagères izay alaina amin'ny tsy fandoavan-ketra zay ataontsika ponina Antananarivo misy ny redevance sur les eaux usées izay alaina amin'ny resaka facture alohantsika ny amin'ny JIRAMA ireny ary ny 2 miliara ariary kosa dia karazana fanampiana na subvention izay nomen'ny tanàna Antananarivo ny SMA. Zany hoe zany raha tsorina de tena tsy tafavoaka mihitsy zany ilay orinasa ilay société municipale ao anatiny ity fandrofana ny faka eto amin'ny tanàna Antananarivo ity. Zay zany ny isan'ny nivoatra ho eo teo tamin'ny fivoriana izay natrehana de mampalahelo zany araka ny teneniko teo fa de miaina amin'izay zava-misy zay mponina Antananarivo resantsika eo rehefa aveo fa ny lalana zao mba napin'ny fanjakana ny commune amin'ity resaka lalana ity fa ny fako zany aloha hatreto mbola tsy naheno aloha hoe tolo-tanana fa ny hita zany de tena tsy tafavoaka ny tanàna Antananarivo ary zao ahitantsika an'izao hoe tena maloto ny tanàna. Inona no fepetra raisinareo amin'ny mampanolotsaina tanànanareo zareo mety mpanana tanteraka ihany fa nareo nge manapaka ny teti-bola sy ny vola maro samihafa. Le izy ny zavatra misy na Madagasikara ny resaka société municipale aloha tsika de société municipale io de ny ben'ny tanàna mpanatateraka nametraka an'io fanamby napetraka ry zareo moa nametraka an'io hoe ho raisin'ny commune tanàna ny fandrofana ny fako de zay ny fanambiny de manatateraka an'izay izy. Ny anjaranay mpanolotsaina de ny manara-maso ary anjaranay mpanolotsaina no miteny rehefa misy hitany efa zavatra tsy mety ary indrindrindrindra ny anjaranay mpanolotsaina de mitatitra ny zava-misy eny amin'ny fiarahamonina izay misy anay eny ary tsy nitsahatra izahay raha ny tenako manokana na de hoe amin'ny alalan'ny tambajora tseratsera fotsiny aza manao an'izay fampahafantarana zay amin'ny hoe misy tranga izay tokony andraisana fepetra manoloana indrindra ny tsy resaka fako ity. Raha momba ny fako ny mpanolotsaina ny tanàna ekeko ny zavatra nyteneninao ary mino fa rehefa kelikely hoe tsika resaka momba ny fifidianana de za manokana na Madagasikara ny zavatra misy eo anivon'ny tanàna Antananarivo marina fa rafitra anankiroa no mitantanao. Misy ny rafitra mpanatateraka izay tarehany ben'ny tanàna de misy koa ny rafitra tsy tena hoe mpanao lalàna fa hoe mpandany an'izay tolo-kevitra mety hoe arosin'ny mpanatateraka na ladinika sy mpanara-maso ihany koa. De eto zany de tena miteny ary efa niteny an'izany foana ary raha nisy fivoriana farany teo de nasika ako tamin'le resaka SMGD indrindrindrindra fa ny zavatra misy mantsy de zao hoe raha misy ny tsy fetezana de misy idiran'ireo mpanolotsaina ataoko hoe ireo mpanolotsaina alako mihitsy ny tenako satria tsy nitsahatra angamba ny tenako ary raha ny akarako tao anatin'ity fandaharanao ity na Madagasikara efa maromaro ihany miteny mitsikera miteny zavatra tsy mety fa tsy afabela amin'izany ihany koa ireo mpanolotsaina ary ao anatin'izany ny mpanolotsaina ny IRK ao anatin'izany ireo mpanolotsaina mahaleo-tena izay miara-dalana amin'ny ben'ny tanàna ary ao anatin'izany ihany koa izay misy ary mpanolotsaina avy amin'ny antokotiko Madagasikara izay misy ihany koa no manara-drenondrano ao anatin'izay fa efa fantatro kosa nefa na izany na tsy izany fa efa mandray fepetra ny eo anivon'ny antokotiko Madagasikara ny amin'ny ndeha atao hoe fanesorana ny fanesorana moa tsy azo atao fa hoe faniliana azy ireo izay hita zany fa ondro mania ao anatin'ilay antoko manoloana an'izay fa zany rehetrarehetra zany zavatra misy zany ary tsy afaka miala amin'izany araka ny teneniko teo ny mpanolotsaina ary za androany de tena miteny mihitsy hoe hoavy ny fifidianana mety fifidianana filoham-pirenena ny andeha mialoha resantsika rehefa aveo fa ny fifidianana ben'ny tanàna sy mpanolotsaina ihany koa de za tena maniry mba ho mpanolotsaina tena sarotiny saro-piaro amin'ny Antananarivo ary indrindrindrindra saro-piaro amin'ny andraikitra ary indrindrindrindra tena mivonina amin'izany hoe tamberina andraikitra zany ny hoavy eo rapitso fa tsy sanatriavana mpanolotsaina mpanangatanana fotsiny tsy mpiady hevitra
rehefa resaka tombontsoa dia manangatanana fa rehefa ho an'ny tena tombontsoa ny mponina dia mangingina daholo. Honoa raha matoa Clémence rariny le izy aloha raha ohatra ka iverenantsika amin'ny tantara dia veroka ihany hoe tsara toerana ianao amaly satria ianao ngia nisan'ny nanohana zao be ny tanàna zao hoe ino moa efa tantara lava be teto amin'ny fandaharantsika teto a fa raha ohatra ka mamerina ny lasitsika isan'ny zavatra nambarany be ny tanàna andriamatoa naina andre atsitoainy tamin'ny fampelezan-kevitra ny amin'ny hoe ho averina amin'ny commune ny Samva. Androany zany tsika mahita efa ela zany zao noverina tamin'ny commune ny fitantanana ny fako a nefa mbola zao ihany ny zavatra misy iana n'le vahoaka n'Antananarivo eto an-drenivohitra eto tsotra ny fantaniko disokajy ve zany ny be ny tanàna na ny Andretsitoaina raha ohatra ka nietrehitra fa vahaolana amahana amin'ity le resaka fako eto Antananarivo renivohitra ity ny fiverenana ny Samva ho tantana ny commune Antananarivo renivohitra. Marina tokoa fa raha ny mpitantana teo aloha dia isan'ny nanankianan'ny ireto mpitantana amin'izao fotoana izao reto miaraka amin'ny mpitondra amin'izao fotoana izao moa zany hoe tsy mahavita azy ny soketaina amin'izao qualificatif maro samihafa rehetrarehetra zao a ny eritreretin'izy ireo tamin'izany fa dia hoe tena tsy nahavita azy ny mpitantana tamin'izany a dia iny isan'ny fanamby ary nitsika rehetra samina andreany iny hoe ao averina amin'ny commune ny fitantanana ny Samva zay moa zany no isan'ny lokaloka sy nambarana andriamatoa be ny tanàna ankehitriny. Za manokana tamin'ny fotoana nisy iny vaovao iny na Madagasikara afaka manao vérification ianareo any anatin'ny archive-nareo fa tadidiko a ialako tsiny manonona ny mpanao gazetinareo ato anatin'ny Real TV Tojo Rabefaritra fa no interview anay izy tamin'izay ary teny Andranomena teny a dia hoe ahoana no fijerinao azy manokana hoe miverina amin'ny commune ny fitantanana ny fako dia ozy hoe tamin'izany a dia efa tena io resaboly io na ho afindranao amin'ny commune na ho ataonao iny io na atao iny rehefa tsy misy ny vola dia zava-poana ihany ny zavatra rehetrarehetra ka miteny ianao hoe disokajy angambany a ny mponina Antananarivo no mitsara an'izay amin'izao fotoana izao hoe naomby ve ilay vinavina naomby ve ilay fampanantenana ao anatin'ilay izy a fa za manokana dia miteny hoe rehefa tsy misy ny vola rehefa tsy misy ny entimanana dia sahirana foana lasa izy le vola tsy tana rehefa mandeha ngany teti-bola ao amin'ny filan-kevitra ao ngaty tsy tanareo hoe lasa izany vola zany satria ianao zany androany manaiky sy manamaky le izy le vola le izy namana Gasikara ny zavatra misy raha mikasika an'ity resaka SMA ty zao ohatra hoe rehefa fitantanana ny fako a dia zay koa raha zao dia miandrandra ary rehefa mitonga amin'ny fivoriana amin'ny fiona ohatran'ireny zahay vao mba mahazo tatotra hoe ay ve ohatra zao le réalité fa ny zavatra tena andrasanay zany dia hoe reto avy ny vola alefa makany amin'ny SMA dia reto avy no nampiasaina tamin'ny inona satria fotoana zao teo nanaovana rapport d'activité na ny tatitra ny sampandrara isan'isany eo anivon'ny commune dia zany zao ny andrasanay ary zany tsy tokony andrasana amin'ny fotoana ohatran'ireny fa tokony hoe zahay mpanolontsaina zany tokony mahafantatra foana ny zavatra misy fa mampalahelo dia amin'ny fotoana ohatran'ireny zany zay vao courant hoe ay ve kaika tsy misy afa-tsy 6 milliards d'ariary nampiasain'reto SMA reto tao anatin'izay akoatran'izay a io ny resaka vola dia resaka vola ihany koa nefany malo azo araka andresaka anao hitako tamin'ny anao manjery misy manazava hoe ny camion sahirana ny SMA satria misy camion simba sy ny sisa dia nefa ny ao anatin'ny commune koa misy an'ilay société municipale d'entretien des véhicules izay tsika rehetra miara-mandika an'izany amin'ny teny malagasy a amiko zany zao isan'ny tokony mifanampy raha ohatra ka resaka camion ny olana zany hoe misy olana ny resaka mécanique an'ireo camion izay ampiasain'ny commune fandraofana ny fako dia tokony izany isan'ny ampiasaina n'izany société municipale zany ohatra ny fihevirako azy raha enona ho amin'ilay appellation na amin'ilay anaran'ilay orinasa zany hoe société municipale d'entretien des véhicules fa ny zavatra misy zany a dia ohatrany hoe raha miresaka tamin'ny DG-ny SMA moa zay dia hoe any zavatra misy ozy izy dia situation de survie zay zany nyteneny amin'ny teny français moa izy fa dia averiko aminareo ara-baky tely izy no misy ny SMA zany hoe manao an'izay iaina narakarak'izay zava-misy fa tsy misy zany tena hoe
politika mazava sy ny sisa satria zay zao manontany hoe ahoana io resaka fakobe anosy-patrana lasa dia posovazy anosy-patrana manahoana ny momba nyreny a toerana marobe tsy afaka ny fako sy ny sisa sy ny sisa fa de tsorona raha resaka momba ny fako aloha tena hoe tsy nahazo izahay a valiteny tena mahafapo ny amin'ny hoe satria zany zao mety andrasamponina Tananarivo hoe rovina no afaka ty fakobe eto amin'ny dabapakona ity ety amin'ny dabapakona ety amin'ny fokotany ety a de mbola tsy misy azo ambara momba an'izay satria de io resa-bolo foana zany a no ambara ary nampahafantariko anao io rehefa avy eo fa ny commune de manana olana amin'ny resa-bola de zay le zavatra misy zany a isan'ny antony mahatonga n'izao situation catastrophique raha resaka fako nyresantsika eto amin'ny tanàna Tananarivo izao. Ny zavatra ray fotsiny matsy ianareo mpanolotsaina ny tanàna Tananarivo zany zao vao nivory farany teo a de nandinika n'ilay ataontsika hoe teti-bola fanampiny zay ngamba ny milazana iny teti-bola fanampiny ny 13 lay resaka compte administratif mihitsiny zany fa teo ihany koa zany lay fampifantarana nataon'ireo le tale isan-tsokajiny eo anivon'ny commune ny asa vita nandritra ny taona 12 iny zay ny antaniko anao zany afaka mba manome eto ianao hoan'ireo vahoaka manaraka ny fandarantsika hoe raha nyresadresaka atao ve mety hoe rovina no afaka ovina zany ny afaka tanteraka ny fako eto Tananarivo renivohitra eto de araka le fanteneniko anao teo hoe sarotra hoay satria iny koa mantsy ny resahana foana atao anatin'ny fivoriana hoe zay zao omena tsiny rehefa miresaka aminareo mpanao gazety hoe maninona ny tsy resahana ny ohatran'izao sy ohatran'izao azy na Madagasikara kanefa ny zareo ao anatin'ny mpanatanteraka anankiray a de ireo mpanolotsaina zay miara-dalana amin'ny ben'ny tanàna tsy manao an'izay asa izay azonao de eto ianao raha manontany anahy za aloha zany tsy mpanatanteraka tsy mahafantatra fa raha ny zavatra ny vovotra tao anatin'ny fivorianay a de tsy nisy resaka an'izay mihitsy fa olana zany ny tena noresahana taminay resaka camion araka ny resahako anao teo resaka ny any Andralanitra resaka hoe tsy tafiditra any anatiny be any amin'ny fanariana fako ny camion satria miavoavo be le fako a de tsy maintsy ilana bulle aloha midégager mba ny ahitana mba lalana kely idirandreo camion reo makeny Andralanitra zany anefa ny a teneniko anao zavatra efa nisy foana zany ho an'ny mpitantana hatramin'izay a raha mahay makatraiky efa ianao sy misitona lesona tamin'ny tantara zay nisy a zany foana isan'ny ainana teto Tananarivo indrindra rehefa vanim-potoana ny fahavaratra fa de zay zany ny tena nazavaina taminay teo hoe situation de survie a manana olana amin'ny camion a de 12 000 ariary no tokony ilaina fa 6 000 ariary ihany no afaka nampiasaina raha ho an'ny taona 12 de zay zany ny zavatra misy a ka raha manontany anahy ianao androany hoe rovina no afaka tanteraka ny fako a de zay araka ny teneniko anao teo za tsy le mpanatanteraka fa ry zareo manana an'le valiteny fa ny zavatra azonay mpanolotsaina atao ary tsy mitsahatra zay manao an'izay araka ny teneniko anao teo de ny miteny tsy mitsahatra ny miteny mampafantatra ohatran'izany zao nisy fotoana ngamba ny herinandro mahery kely nandalo tamin'ny aksan-drondra iny fa teneniko anao fa tena hoe inona rety zava-misy ty ho avy zao ny vanim-potoana ny maintany a anahoana indray ny resaka pesta teneniko anao manokana fa za manokana efa ela ihany tao amin'ny commune ny fotoana tamin'ny andro ny PDS tany aloha PDS anankiray zay tena hoe amin'ny vanim-potoana ohatr'izao de efa miomana ny amin'izay mety ho fiavian'ny aretina sady ny anivon'ny commune tamin'izany fotoana fa amin'izao zany zao tsika ny amin'ity fitantanana amin'izao ty a de mbola manao ady sy tolona amin'ity resaka fako tsy mety afaka ty hatramin'izao afaka kely ny etsy a de miditra indray a afaka kely ny etsy de miditra indray a de ohatr'izay le izy ny tena tiako resahana ao anatin'le izy de hoe ino azao resantsika eo ny lalana fa fidora-panjakana ny eo a nanampy ny commune tamin'ny resaka lalana fa manina zany fidora-panjakana tsy manolo tanana amin'le resaka fako tsy fantaro ary tsy dirako le resaka politika fa ny tiako tenenina zany hoe ary fanontaniana tiako apetraka hoe raha oviana ny mpitondra fanjakana vao ho tonga saina so resy lahatra fa efa tsy tafavoaka ity fitantanana ny tanàna Tananarivo ity izy ny tsy nitaraina teto ny any anaty tambajotra tserasera raha ohatra ka hoe nisy feo reny ka hoe afaka tena ny tabataba hoe ngamba ny feo tsy ny fandrenesana fa
ny mpanata ny tompona andraikitra ny fanjakana ihany koa dia mijery fotsiny amin'ny zavatra misy ao anatin'izay a dia mampalahelo ao anatin'ilay izy mponina Antananarivo zany a miaina ao anatin'izao fahalovana noho ny fitobahany faky eto amin'ny tanàna Antananarivo izao. Anisan'ny tsy maintsy resantsika ny fako fa ankoatran'ny fako raha matoko Lemon Sarano ina dia anisan'ny olana ihany koa zany eto an-drenivohitra eto ny resaka lalana ary io tena mampitaraina ny maro mihitsy satria ohatrany na tsy aro tena le vahoaka Antananarivo fa mbola tsy tena miaina fasimbana lalana tahaka ity a marina fa tato ato zany nahitana karazana atao hoe fanamboarana ihany zany a fa nita aloha dia tena hoe fasimbana daholo ny lalana rehetra mamezivezy ny Antananarivo renivohitra miteraka faty antoka na ho an'ny mpampiasan'ny lalana ny taksibe maro samihafa tena tsoroka aminareo fasahirana ny malagasy indrindra fa neto Antananarivo renivohitra roviana zany no andeha totsika hoe mety hoe fotoana zany afatarina fa tena hofoana tanteraka izay lavaka amin'ny lalana eto Antananarivo renivohitra izay raha mitatitra zany izay hoentin'ny mpanatanteraka aminareo eo anivony filan-kevitra kominareo. Zahay izy hoe raha momba ny lalana manokana dia isana metrahana fanontaniana mihitsy io saiko mora teo anatin'ny voamera ny fitaterana dia ny zavatra andresahanay raha momba n'io resaka lalana io dia be dia be ny fanontaniana. Ny zavatra andresahana aminay dia hoe misy ampahan-dalana izay efa misy moa zany ny vidiny ny volavola zany izay nomenanay hoe reto avy ny programa amin'ny fanamboarana lalana itsy hoe à réparer premier arrondissement zany. Io zany zao ny ao anatin'ity tiako tenena zany hoe zareo ao anatiny ao efa misy fitsinjarana asa zany moa zany ho averiko ihany tsy anjarako amin'ny mampanolo-tsaina no tokony hampafantatra an'izay fa manana nisy sampandrarany serasera izy ireo ary manana ihany koa ny ireo mpanolo-tsaina be dia be ireo fa mahavariana dia mipetrapetraka fotsiny dia avy eo zahay mpanolo-tsaina mba miezaka mampafantatra ny vahoaka indray no mena tsiny rehefa avy eo. Raha ndresahana taminay dia hoe misy fitsinjanana anankiroa ny resaka lalana eo aloha ny SMEV dia eo ny DPTP. Le SMEV Société Municipale d'Entretien des Véhicules dia mahagaga aloha le anarana fa dia any amin'ny resaka lalana aloha zany no isan'ny antsoroany dia eo ihany koa ny DPTP na ny Direction des Bâtiments Travaux Publics. Dia zareo zany rehefa nampafantatra taminay dia hoe efa fandrindra zay amin'ny ny asa goavana be ataon'ny SMEV, ny asa somary kelikely ataon'ny DPTP. Dia eo ihany koa ny nampafantarina anay hoe misy fitaovana izay ampiasain'ny SMEV zany ny fomba fanamboaran-dalana izay ataon'ny SMEV hafa zany le ina moa zany le fomba entina namboaran-dalana izay ataon'ny SMEV dia hafa koa ny ataon'ny DPTP. Zay zany nampafantarina anay tao anatin'ny fanontaniana rehefa nanao asam-baomiera niaraka tamin'ireo tompona andraikitra anankiroa ireo zao zahay dia isan'ny fanontaniana napetraka tamin'ny zareo hoe roviana raha mba homeo deadline zay ny amin'ny fahavitan'ity mba ahafahatsitsenan'ireo lavaka rehetra eto Antananarivo izay mampimenimena mponina Antananarivo tao anatin'ny vaomiera anay tsy nisy ny valiteny. Fa nefa rehefa misy ny tapitra ny 10 andro ny sy ny fivoriana dia rehefa tapitra ny fotoana sy ny fivoriana ohatran'io dia samy manao ny tatitra eo moa voamiera tsirairay dia gaga zahay fa tany anatin'ny voamiera anankiray dia miteny hoe ho amin'ny volana jiona zany no ho farana ho tapitra ho vita tanteraka zany ny lalana eto amin'ny tanàna Antananarivo. Dia za aloha zany nametraka fanontaniana hoe rehefa iza dia valiana omena valiteny dia rehefa iza tsy omena valiteny fa tsy maintsy mihaino tsara zany ny tena ao anatin'ireny tatitra ireny mba hahafahanao maheno ny vaovao. Na tsy zany isorana aloha ny au niveau ministère ny travaux publics izay manolo-tanana ny tanàna Antananarivo fa ny fanamariana tiako tenenina ny lokalokana tany ambolohany fa mitovy loko ny ambony sy ny ambany dikan'izay zany tokony ho isan'ny commune tena ho amiratra raha samyzay amiratra ny tanàna Antananarivo indrindra amin'ny marenivohitra azy fa ny zavatra hita mitovy loko le ambony sy ambany fa vao maika pira noho ny teo aloha zany zavatra misy dikan'izay zany mampieritreritra zany zay zavatra zay ao anatiny ity resaka hoe fahasimbany lalana ity fa dia ny ministera moa zany hoe anolo-tanana teo aloha teo nisy PDS teo aloha teo nisy bentanàna teo aloha teo
eny PDSP ny tanàna ny fandibidiby teo tsy mbola nahita angambany hoe tena nandeha niantso vonjy mihitsy any ministère ny travaux publics satria zay le terme ampiasaiko hoe miantso vonjy satria de matoa zany hoe tena misy partie analalana eto Antananarivo ataon'ny ministère de tsy maintsy tsy vitan'ny commune zany le andraikitra de tsy mbola nisy nanao an'izay teto de tsika rehetra zany miara-mandinika ao anatin'izay hoe tena mbola vita ve le zavatra sa manahoana satria raha malala zany am'izao zava-misy zao ary ny zava-misy ihany eto no resantsika de tena tsy tafavoaka mihitsy ny commune nafako resahanao na lalana resahanao nefa nireo zavatra nde ataontsika hoe ny fako ny lalana ny embouteillage ny fandripahalemana ny karamany piasa ny fanadiovana zany eny tena fototra rasan'ny polony indrindrindra eto amin'ny tanàna Antananarivo efa amin'ny commune rehetrarehetra ihany koa fa tsy vitan'ny commune zany manao an'izay fa hidirantsika lalidalo raha sitraka ao rehefa aveo momba nyty resaboly ty satria io isan'ny tena fototra ao anatin'izay zavatra ka zao mantsy Clémence raha rinirina marina efa niresanao teo ny resaka SMA sy ny resaka SMAIV ihany koa zany reo moa zany de fantatsika samy société municipale fa ilay société municipale tena tadidiko tsara na mitabatabanao foana teto amin'ity fandarako ty de le SMGD na lay société municipale de gestion digitale zany resako kely satria metitra iresaka voly ianao ny mpanatanteraka eo anivony commune Antananarivo renivohitra zany am'izao fotoana zao de tena efa mirehare mihitsy fa hoe tena mahomby le digitalisation am'izao fotoana zao satria tena hoe mitombo ny vola miditra zany ao amin'ny parking raha ohatra zay zao no ohatra raisitsika zany zao am'le fitantanana ny resaka IZ Park moa resako ka zay ny antaniko ny Clémence hoe tsy efa mety ve zany tsy efa tsara ve zany zavatra zany sa mbola tsy mahafapo anao foana zany de zay le système hitondrany mpanatanteraka zay ka tiako mihitsy le izy hoe resahako etona am'izao ametrahanao am'izao fantanina manaraka zao satria niresakantsika teo fako niresakantsika teo lalana de ny fototry zany rehetrarehetra zany aloha de resaka vola jerevinao tsara fotsiny fa adiniko tam'le resaka lalana teo ny resaka réhabilitation de voies et routes zao 2,9 milliards d'ariary antany budget primitif nampina additionnel 1,2 milliards mahery kely izy teo eo amin'ny 4 milliards eo zany natokana amin'ny resaka fanamboaran-dalana zany raha ho an'ny 2023 natokany commune zay aloha zany aloha ny resaka tetibola fa za zany te resaka ny resaboly mihitsy hoe io resaka SMGD io na société municipale de gestion digitale mampimenemena anao izy ianao ary mbola mampimenemena anao hatramin'izao satria ny antony contrat anankiroa no ny soniavana marina fa mireharery zareo lazainy fa hoe tsara noho ny réalisation tamin'izy park hony ny réalisation andriny zareo amin'izao noho ny fanaovany zareo le digitalisation zay zany no isan'ny rerehavany ao anatin'ny tetiboly io 1 milliard 300 millions d'ariary ny hoe prévu ampidiriny de hoe taloha latsaka io tena latsaka be ampafolony io niditra sao hoe fa mba tsara kosa ny anaty tsy any am'izay ibazeko an'le resaka io mantsy mitovy am'le hoe verre moitié pleine moitié vide ihany zao le zavatra misy ny volan'ny commune zany de araka le fifanarahana zay ny rahan'ny commune sy ny SMGD de misy 300 fifanarahana roa le izy ny ray momba le resaka parking de io rerehavany io hoe mety le digitalisation fa natafiditra vola be zahay zay zany ny rerehavany zareo fa am'le fifanarahana faharoa izay milaza fa hoe ny commune de manome alala ny SMGD i-encaisser aka zany ny volan'ny commune ary hosetrin'izay na en contrepartie ny commune de mandrotsaka amin'ny SMGD 300 ny recette encaissée ndresany eto zany hoe vola voangona de io mihitsy no mahatonga nahako mitabataba ary tsy nahazahoako valiny io tao anatin'ny travaux de commission farany teo satria zao tsika zao resaka tetibola ny commune ohatra zany fotoana angamba ny resantsika an'izay 29 milliards d'ariary eny na Madagasikara ny tetibola ny commune vola niditra tao amin'ny commune 2022 ny karamany piasa 2,2 milliards d'ariary isam-bolana karamany piasa ny commune raha tambatra ny 2 milliards 200 ampitombona 20 satria 20 ny volana de manome 26,4 milliards d'ariary de
de eritrereto fa le 29 milliards d'ariary zany a de karaha mampiasa ny commune de vita. Tsika nefa miresaka lalana, tsika miresaka fako teo a, tsika mbola miresaka fanadiovana, tsika mbola miresaka fanamboarana fotodrafitrasa, tsika mbola miresaka zavatra be dia be fa tsy satria asa be dia be no asa maro lafo ny andreketana zany commune zany. Zany le réalité hoe 29 milliards d'ariary fa avy eo moa hoe nisy an'le excédent budgétaire vola tsy lany tamin'ny 2021 dia nampiana an'io a dia nameo izy 41 milliards d'ariary. Na izany na tsy zany. Ny tombatombana na voasoratra tany anatin'ny budget satria miresaka teti-bola ianao tany budget primitif anay tamin'izany fotoana dia hoe manodididina ny any amin'ny 9 milliards ariary any raha ohatra ka miampy an'ny budget additionnel ny eritreretina nampidirina 29 milliards d'ariary ve no mbo tafiditra. Zany any dia efa manaporofo ihany koa mbola irisahana anamafisako ny voalaza teo hoe misy zavatra tena tsy mandeha amin'ny laoniny zany dia 30% ny vola miditra ao anatin'ilay commune zany dia hoe omena ny SMGD. Za manokana mino fa mitovy hevitra amiko ny mpanaraka amin'ny fandarantsika tia hafantatra zany firy le 30% nalainareo tao amin'ny commune satria araka io voasoratra io inona namalina nako tamin'izay zany rehefa niresaka tamin'ny tompony andraikitra tao amin'ny SMGD dia mbola ilay resaka parking ihany no natao fa tsy mbola niditra tamin'ity resaka an'ity zay dia rehefa maheno indray zay araka teneniko teo mitovy ihany an'le teo ihany hoe misy manao tatitra iray mpanolotsaina sasany dia heninao eo hoe ny sécurisation koa na efa nampidirina tao amin'ny SMGD dia ny tao bassin lavoire koa rehefa vita recensement dia manao arrondement dia ny tsena ihany koa dia be misy maromaro vitsivitsy izy a dikan'izay zany le mangarahara tsy tiana hapetraka ho aminay mpanolotsaina. Izay mangarahara zay ny antony mahatonga anahako mitaky an'izay dia tsotra be menimenina mponina ny amin'ny fokotany rehetrarehetra hoe tsy afaka mifako any aminy menimenina mponina Tananarivo izay mpampiasa lalana fa goaka daholo ny lalana ety seroa efa tsy nidy polina tsony fa nidy autruche misy raha tsy nidy dinosaure rehefa kelikely dia zay no mahatonga le hoe tsy maintsy mitabataba ianao zany ao anatin'izay hoe ahoana ary ty 30% lazaina fahalainareo ty ary manapirofo na Madagasikara ilay ny fitabatabana hatramin'izay hoe rariny zahay raha nitabataba hoe fa ahoana kosa raha io vola 30% io zao nataontsika hoe nanampiana nyty resaka 29 milliards na 41 milliards ty mba hitany kosa mba mety efa mba nisy ny tsara kokoa no zao zava-misy fa le 30% dia le 30% nefa lazaina indray fa hoe tsy nalaina ono zay aloha nyvaly teny azoko a hoe zay mbola tena tsy nakany io fa mbola ty resaka ino ty anara ny parking ty ihany nalainay dia mampalahelo zany zay zavatra zay amiko io resaka 30% vola lazainy SMGD fa lazainy voasoratra anaty fanarahana fa omeny ny commune ny SMGD io a tokony misoratra eo anaty teti-bola manodididina ny ohatrinona no heverina fa fantatrao ve ny teti-bola tokony hiditra ao amin'ny commune urbaine Tananarivo dia lazainao anaty contrat fa ny 30% vola miditra omena ny SMGD dia ahoana tsy hahafahanao mamakitra hoe 10% zany omena ny SMGD dia tokony ho zay misoratra mazava fa tsy misy mety manome anao an'izay mangarahary zay a rehefa mitaky an'izay ianao fa io resabola io fototry ny rehetrarehetra ary zay a dia manamafy resaka société municipale nresaka ianao SMA resaka ianao SMEV nresaka ianao SMGD teo dia hoy hoe zao zavatra situation misy eto amin'ny tanàna Tananarivo zao no anaporofona fa ny fahira tao anatin'ny asa izay nieritreretana ho apetraka amin'izy ireo ireo rehetrarehetra ireo amiko zany tsy misy ilana an'ireo société municipale ireo dia za tena isa miombon-kevitra ny amin'ny tokony hanafoanana an'ireny ary eto dia mbola mamerina ihany ny fanomezana tsiny andreo mpanolotsaina izay nanaiky fidy nampandany an'izany dia ho anivon'ny conseil municipal za moa rehefa miteny eo anivon'ny conseil municipal na Madagasikara za somary faranteo tena nyteny mihitsy hoe tomponantoka ianareo rehetra amin'izao fahalovana misy eto amin'ny tanàna na Tananarivo zao dia misy miteny hoe afa ahoana moa zay ny tomponantoka ka tsy mandinika ny conséquence ny zavatra raisina hoe inona no mety ho fiatraika an'ity zavatra écrit noir sur blanc zany hoe ty voly ty rehefa aveo 30% an'io omena le SMGD inona raha zao no atao le SMGD maka ny vola amin'ny parking eny amin'ny rodateur izay nataon'izy parka fahiny
de manao digitalisation zany hoe anao raha manaka permis anao de ataony permis mba hoe infalsifiable de manao sécurisation de manao enrôlement de mizara karatra biométrique ho an'ny mpivarotra na ho an'zay rehetrarehetra miasa amin'ny commune zany hoe de tsy vitana olona orinasa anankiray raha nanao appel d'offre ohatra ny commune hoe zahay commune de tianao digitalisation za de je suis à 1000% d'accord amin'ny resaka digitalisation za manaiky an'izay hoe tsara le izy tsika raha teo miroso amin'ny teknôlôjia vaovao fa zany hoe tsy azo natao hoe manao appel d'offre ianao de izany mety orinasa afaka manampy ny commune fa ny commune de mila zavatra ohatran'izao mila ovaina ohatr'izao daholo fa tsy kirakira taratasy intsony vita le asan'ilay orinasa basta vita tapitra treo tsy tokony hijanona tsony orinasa io fa le zavatra misy 15 ans le fifanarahana irana amin'le SMGT mandritry ny 15 ans topoka io orinasa io zany de inono ny commune mialatsiny amin'le fitenenana fa tena zay le izy raha tenenina mahitsy hitsetsitra n'le commune satria voasoratra ny anatin'le fifanarahana zany de zay le mampalahelo azy manokana ary miresaka izy parka teo de zao no tiako atongavana jerevo tsara ny gasikara fa ao anatin'ny fifanarahan'izy parky de mazava be ny fifanarahan'izy parka nandalo mpanolotsaina ihany koa zany fa hoe raha hofoanana ny fifanarahana natao tamin'izy parka de tsy maintsy mila ny telo apahaefatra ny accord mpanolotsaina ny tanàna fa zany miteny aminao manaiky fa promesse de propagande le fanafoana izy parka fa maninona ny tsy nanara-dalàna tao anatin'le izy maninona ny tsy nalefa teo amin'ny mpanolotsaina le izy hoe bon no ireto antony x YZ de hofoanantsika ity fifanarahana nataontsika tamin'izy park tia de voasoratra ao moa zany hoe ny tribunal no mandamina sy ny tsy fantatry tsony any anatin'le contrat fa tokony zany nahazo ny 3 quart ny mpanolotsaina hoe ekenary fa ny fanafoanana izy parka tsy nandalo teo aminay io moa efa fomba fanao fa iverenako rehefa aveo rehefa iresaka momba fitaterantsika tsy nifoanana akory le fifanarahana tamin'ilay société ny olona ny ara manangana société na Madagasikara misy engagement misy piasa velominy misy etra alohany any fanjakany misy zavatra eritreretiny pendant any fotoana nanaovana le contrat izay tsy mibe ny tanàna am'izao tsy mibe ny tanàna teo aloha fa mety tamin'ny andro PDS tany aloha tany nanaovana fifanarahany de maninona zany tonga de natao tonga de tao tapahana manta be fotsiny de tonga de hoe satria fampanantenana tany amin'ny propagande hoe foanana n'izy parka de tonga de foananay de atsanganay ny SMGT fa jerevo am'izao pira noho ny izy parka ane zao ny atao ny SMGT izany tsy mitaraina takedare parkine sy ny sisa pira oa raha mihoatra ny teo aloha raha ohatra ka ny eritreretina zany fa zavatra ho tsara kokoa le zavatra isy de ratsy zany raha ny vokatra hita am'izao fotoana izao ka za zany de miteny eto hoe resaka izy park io ihany misy fandikan-dalàna zany nataon'ny mpitantana ankehitriny tao anatin'io satria tokony nandalo tao aminao io hitako ny contrat ny fanarahany izy park niaraka tamin'ny commune izay misy an'izany article andinina mirakitra an'izay de ny tiako tenenina aminao zany hoe raha ny izy park no lazaina fa hoe 20% fotsiny ve miditra ny commune fa teneniko anao fa raha napidra 20% en commune ohatra n'izy park fa ny mpitantana ny tanàna tamin'izany fotoana zany kosa na de ataontsika hoe tsy tena hoe lavorarika na afa-po azy tsy tonga tamin'izao situation critique hoe lavaka ray manontolo ny lalana ray manontolo feno lavaka fako ray manontolo tsisy afaka mialatsiny échec ny anaran'izany de zay ny tiako tenenina hoe zay zany le tiako hiaviana ao anatin'le izy hoe resa-bola ny olana fa ny vola tokony ho an'ny commune mbola ahilika ihany de za manokana manamafy any zay satria ianao miresaka an'ity le société municipalité Ramatoa Clémence tadidiko tsara fa anisan'ny nitorinao ny be ny tanàna sy ny tale ary ohatra mpanolotsaina maromaro eo anivon'ny finan-kevitra ny tanàna eo tanànan'Antananarivo angamba izy io tamin'ny taondasa tsy haiko raha tadidinao te an-tankely aiza ho aiza zany iny raha iny androantsika miresaka eo ie faliko zay fanontaniana Madagasikara zay fa te resaka kely momba le resa-bola satria ohatra nisy fanontanianao tery anoloana fa tsaroko tampoka hoe ngamotsy nampiakarina le hetra de tokony nanam-bola be zany ny commune nampiakarina tokoa le hetra zahay mpanolotsaina lazaina fa mpanohitra satria mantsy zany zahay rehefa miteny de mpanohitra zany ny titranay ao izay le mpanolotsaina lazaina fa mpanohitra de tena ny teny hoe tsy mety ioetra lafo be io tsy ho zaka-mponina Antananarivo rehefa nisy ny tabataba ny buzz be tany anaty Facebook de nanao proposition izahay hoe
soit ianao ben'ny tanàna mampiano sovrina dia manitsy an'io, soit isika mpanolotsaina rehefa feno 7 satria feno 7 zay vao afaka mampiano sovrina ra-potoana mangataka sika ny anitsinan'io. Zay zany le choix. Inona ny zavatra nisy za manokana na Madagasikara zay la lazaina fampanohatra ara rehefa mba hoe ho an'ny mahasonimponina dia tena hoe apetraka ambany ny resaka hoe ambopo fa tena ny mahasony tanàna marina ny jerena. Vitako ny antsom-panolotsaina IRK anankiray dia niteny aho hoe zao tena olana be ty hetry ty, andao ty averina amin'ny laoniny fa hosahirana amin'io na ny mpanatanteraka hosahirana. Za koa moa tonga dia nahitsy be na ny filoham-pirenena raha zay isan'ny arovanareo dia hosahirana amin'io. Fa inona ny zavatra misy nangataka indray zareo fanitsiana ny abattement. Za mantsy hoe isan'ny vavonitranga tamin'ny faraparan'ny taona teo na Madagasikara fanitsiana le abattement izay tsy ao anaty lalàna n'aiza zany hoe rehefa mikitika hetra ianao dia abattement atao. Rehefa mikitika hetra zany dia misy ny atao hoe atsangana aloha ny vaumière municipaly. Dia iny mandinika dia iny avy eo soumetiavana eo amin'ny conseil municipal avy eo ny proposition augmentation proposée ny commission municipale iny. Zavatra misy tsy natsangana akory ilay commission municipale dia rehefa hita fa mafana be le raha dia misy mpanolotsaina mitsangana tampoka hoe tena nitsangana mihitsy le commission municipale angatra. Hitanao zany le hoe misy za zany dia tena miteny be dia be loatra ho ilay fandikan-dalàny. Raha amin'ny commission municipale zany ve misy olona ve azonao atsotsoana fotsiny satria misy lehibe ny district ao anatin'io, misy lehibe misy any amin'ny voirie ao anatin'io, misy olona be dia be voarakitra ao anatin'io, misy ben'ny tanàna na adjoint ben'ny tanàna. Dia ireo olona ireo ve zany le olona ivelany ny tiako resahana dia anaikinaiky fotsiny hoe andeha hiditra ao anatina vaumière dia tsisy andeha amin'ny te ve omena azy, tsisy karama ve omena azy ohatra dia tsy ho fantatra mpanolotsaina ve zany. Fa rehefa raikitra amin'izay nitabatabany olona rehetra nitsangana le commission municipale mihitsy nanao ny anan'io fa tsy hoe ny ben'ny tanàna akory. Fa io abattement io dia tsy manara-dalàna. Io abattement io eritreretinao hoe fampiakarana 2,9 isan-jato ozy ny exemple andraisinao teo dia modina sy ny barème hoe raha niakatra entre ny zao ka hatramin'izao ny ianao dia atao an'ity pourcentage ty ny fiakarana ho anao. Fa io pourcentage io raha mbola afireny amin'ilay tena réel azonao dia normal ny zava-misy zany eto amin'ny tanàna Antananarivo be dia be ny lasa tsy nandohetra ny olona. Le olona sady efa asianao mandohetra lafo be. Le olona mbola nadalainao indray hoe tonga avy any amin'ny boriboritany tsika rehetrarehetra izay manana réclamation ny andrinareo iny any amin'ny boriboritany. Aiza mbola misy an'izany hoe hetra very na Madagasikara dia tonga any amin'ny hetra ianao dia hoe ndeha ataontsika ohatra hoe 200 000 ariary. Toy le olona tena tsy zakako io ny anahako 23 000 ariary nalokatra amin'izay. Ohatrina kay zany ny zakanao hoe non ka izy ty entana iry amin'ny tsenany sotra tsy zany mihitsy ho le fanarahana lalàna. Fa ny lalàna mila mipetraka. Fa zahay mpanolotsaina na dia lazaina fa mpanohatra ary zahay dia nanolo-kevitra hoe soit io averinareo amin'ny laoniny mangataka izahay, soit io ataovy selon ny voarakitra ao anatin'ny code général des impôts hoe isaky ny 5 taona dia miakatra 3%. Isaky ny 3 taona dia miakatra 5%. Dia zay fa mifamadika. Dia zay dia ozy izy hoe satria moa tsy niteneny ben'ny tanàna 3 taona ve tsy miakatra mihitsy le hetra dia zay mba nandrososo-kevitra dia mba ataovy 30% le 3% io le 5% io zany ataovy multiplier par le 3 taona dia manome rehefa kajina zany hoe isaky ny 3 taona tsy niakatra dia ataovy 50% zany ny fiakarana. Raha ohatra hoe kajina zany hoe tokony niakatra 5%. Zay zany mba proposition anay. Tsy nenony zahay nataony ihany nalefa natao ihany le abattement nolaniny izy menakavy tao ihany nolaniny le mpanolotsaina miara-dalana amin'ny ben'ny tanàna ihany. Zaho tena manamafy an'izany foana hoe hoavy ny fifidianana tsy ny ben'ny tanàna rery ihany re tompoko novidiana fa ny mpanolotsaina ihany koa. Masy mpanolotsaina mpanangatanana fotsiny mpanararendrano fotsiny sy mijerijery hoe aiza ny solikako aiza ny tombotsoako dia zay ihany fa tsisy miraharaha hoe ty zavatra raisiko ty ve inona ny mety ho conséquence-ny. Dia zay zany le zavatra misy dia tsy nenony zay tsy nandohetra amin'izay raha le ponina zahay mpanolotsaina raha fa mpanohitra manasa tanana zay ho hiplato satria efa niteny zay raha tsy niteny zay diso nanao zay nataony izy dia io rahantsika mahita io
fa iza no misaka ny vokany menimenina amin'izay izy tsisy ny vola ritra ny volany commune izy tamina mpanao gazety niakatra tamina plateau izy nohon izy tsy no zahay zay efa nanolo sosikevitra ary misy olona ny tena volona ary miresaka aminay mihitsy hoe zay ne madame Clémence tena mpandohetra tsy tapaka mihitsy fa mba ahoana kosa ny andoavana ihany ty de le izy safidy io de on assume ses propres choix de assumeny ny choix-andro zareo eo anefa mpanatateraka ny commune zay ny tiako tenenina aminao mikasika lehetra satria le lehetra isan'ny vola be io prévu ao anatin'ny budget tokony apiditra vola be fa tsy mampiditra vola be izy satria no ninona no nilay fikatsahana vola be tiana ho alaina ho any mponina ihany mahatonga n'izany zavatra zany ay de efa niko amin'izay le fanontaniana satria efa sa mbola misy zavatra tianao resaka fitoriana ay le resaka fitoriana ho ianao teo le resaka société municipale ay le resaka hoe ay le resaka société municipale nitory hoe nitoriko ireo société municipale normal aloha zany raha mitory mino fa isika zay manaraka ny fandarana amin'izao fotoan'izao dia manamarina kosa ny amin'izany hoe ahoana kosa marina moa hoe commune dia atao hoe sahirana nefany mbola dia andeha ina moa zany nefa dia mbola ny SMGD moa zany tiako resahana mbola mandovola be amikiraritra aloha zany SMGD iny mbola mandeha foana iny fa commune efa sahirana ohatran'io dia mbola animbinana ihany ny vola izay tokony hiditra ao aminy teneniko anao na Madagasikara 7 juin nametraka an'iny fitoriana iny 2022 firitsika zao 14 avril 2023 za zany raha manisa juillet août septembre octobre novembre décembre janvier février mars avril folo volana ty aoriana ve de mbola tsy mihetsika ihany le dossier fitoriana de nefany rehefa ny olona hafa na ny heverina ho mpanohatra na ireo olona manao pousse inversé na ireo olona zay hita fa hoe mety manelingelina na ireo olona lazaina fa hoe mamono mpitarika bajajy teriananina sy anina takininina mizakazaka takininina rehefa hoe anao interpellation olona heverina fa manohy tohina fa maninona mitory izahay ny tenako moa zany le izahay resahako no ny hitanay fa zavatra tsy manara-dalàna kosa de any le dossier any tsy haiko aloha hoe nakaiza ny aza hitako sanatriavina ka hoe nanjavina sanatriavina ho azy ny resahako zany de eo tsika androany azao vao nasain'ny député Roland Ratsiraka nanatrika famelabelarana na ranadefitra mikasika ny resaka hoe commune Kitry-Fara amin'ny fampandrosoana de miteny izy hoe rehefa kelikely koa de mbola iresaka momba amin'ny fitsarana fa za de tena miteny hoe io resaka fitsarana io koa tena mila jereny fa rehefa iza kay no mitory de aingakaingana de rehefa iza no mitory de tsy aingakaingana de rehefa iza no toriana de vetivety de rehefa iza no toriana de ela be fa tsy androso mihitsy ty Madagasikara ty na Madagasikara eto tsika ny raisina any andafy any jereo fitsara na any États-Unis ary niza na olona farak'izay manana toerana ambony ary rehefa manao zavatra tsy mety rapida be mihitsy ny fitsarana tsy miandro hoe misy mitory fa tonga de ny fitsarana mihitsy ny tonga de mampiantso anao aty amintsika nefa de ohatr'izao mba miezaka mitory izahay tsisy mieno mihitsy ao anatin'le izy hoe atomomoka fotsiny zany nefa de za sy ny avokanina anatitra an'le dossier tany fa de tsy haiko hoe nakaiza le izy de hitantsika eo moa hoe rovina ihany mety hotohy an'izay fa de mampalahelo le zavatra misy zay ny tiako teny tena resantsika resaka politika aloha resako kely fitaterana raha toko Clémence Rarinirina raha tadidinao tamin'ny tondasa nanao débat teto ianao sy ny mpanolontsaina toavina Ralambomahay ary anisan'ny tena hoe nanizingizina mafy mihitsy fa tsy mankasitraka ny taxi moto raha matoko Clémence Rarinirina sy ny fikambanana taxi zay miaraka aminao moa tamin'iny moa hoe naverina fandroyany ngambany teo anivon'ny conseil municipal ny lahadinika momba an'izay le resaka taxi moto zay zany rehefa hoe lany tamin'ny voalohany de vao naverina indray le izy nandrisy ny loha ianao tamin'iny zany satria tsy lany la izy fa avy eo ohatrany hoe naverina fanotelony indray le izy de lany tamin'izy satria na ianao ro ohatrany nivoaka ny trano niaraka tampanolotsaina team toavina Lambomay koa ary ohatrany niala koa tamin'iny efa nijoro pro andeto le taxi moto reto nisy taorianan'iny ny karazana ohatrany hoe
vinavina ny komina Antananarivo renivohitra hoe anangana voamera hoe voamera commission andinika ny fepetra rehetra ohatrohatr'izay nga mazay tiako antanina hoe azao aiza zany iny amin'izao fotoan'izao zana Madagasikara dia tsy naman'ny olona zay hoe mivadibadika amin'ny foto-kevitra tena hijoroako sy ananakopirofo dia io resaka taxi moto io a zahay dia mitory resaka fitoriana moa tsika teo a zahay dia nitory a tany anivo ny tribunal administratif anankiray a ary teny anivon'ny conseil d'état faharoa satria nolavin'ny tribunal administratif voalohany fa hoe tsy tratranay ho le délai tokony nanaterana le fitoriana hoe tokony 27 ora dia toy izay koa ny motif nandavany teo anivon'ny conseil d'état anazy zany teko tenena momba le resaka taxi moto dia zao misy zavatra matsikaiky ihany ary io ny resahako mafy teo anivon'ny filan-kevitra satria voro a zay farany teo tena tabataba ary zay nresahanao zay mihitsy no nresahako hoe aiza ho aiza le lokaloka le nresahana tamin'ny voalohany hoe menasa ny mponina mampalahelo ny mponina mila jerena ny fafahana ny fanomezana asa resaka fitaterana embouteillage sy ny sisa ny tenena daholo zao prétexte rehetrarehetra zao dia anangana voamera tsika dia io voamera io ny andamina andinika andrindra sy ny BDP tsy fantatro tsony zay nresahana teo fa ny antsom-panao gazety mihitsy moa izy tamin'ny vovita ilay fivoriana ny resahanao fa zay ny voaka mandraky tia ny androany tsy tafavoaka ny baolina inona ny antony tsotra be ny antony na Madagasikara fantatry ny commune urbaine Antananarivo tsy Mahatsara sy mipanatanteraka eo anivon'ny commune urbaine Antananarivo fa nandika lalàna izy voalohany satria anao ihany nampatsiazo teo a délibération tsy lany tamin'ny août 2021 dia naverina août 2022 zay za tia ametraka fanontaniana hoe io na resaka nomination raha ohatra hoe au emploi de l'état teneniko anao tsy misy an'izany hoe ohatra ianao Gasikara tendrena ministre ny serasera dia vetivety eo tsy abrogena ny namoa zany tsy ny nomination anao décret de nomination anao a dia avy dia hoe nomena ministre serasera indray raha matorary ny Irina Clémence tsy mety zany tsy maintsy raisina aloha ny fanafoanana ny fanendrenanao zay vao raisina ny didim-panjakana manendry fa tao anatiny ty resaka taxi moto ty a maninona raha ohatra ka hoe tiana novaina le izy dia nifoanana aloha ty délibération ty dia zay vao nandray vaovao dia mbola tsy vita an'izay fa efa resy tamin'ilay faharoa araka ny nampatsiahivonao teo ihany dia nalefa fantelo indray rehefa aveo fandikan-dalàna tsy roa amatany zany zavatra zany faharoa manarakarak'izay rehefa nalefa teo aminay le fantelony satria zao tsika senao vao tafahoana tamin'iny satria le débanny raha tsika farany teto rehefa naverina teo aminay le izy fantelony a tsy niresahana tsony tao anaty lahadinika hoe fanekena ny taxi moto na hoe fanomezana lalana ny taxi moto fa mody nosoratana hoe réglementation des circulation des véhicules avelako ny any an-trano no andikan'izay amin'ny teny malalaka amin'ny teny malagasy hoe réglementation de la circulation des véhicules zany ve tsy midika hoe mety hoe asina tsy haiko manomboka zao dia lasa atao sens unique eto na ohatra hoe ty atao double sens zany zao fandraisako an'izany raha za manokana fa maninona no zay no nisoratana taria rehefa anao vote zahay hiditra amin'ny vote amin'izay vao hoe ekenareo sa tsy ekenareo ny taxi moto normal izahay sy ny mpanolontsaina ny antoko tiako Madagasikara marobe niaraka tamin'ny mpanolontsaina toavina raha lamba izy niteneninao teo fa na izy raha niteny tadidio tsara niteneniny tamin'iny hoe tena ina moa niteneniny fanamozy izy sa hoe very aozy izy tsy taditiko le terme nampiasain'ny toavina tamin'iny satria tena hita zany le izy ary miariary hoe terena mihitsy le zavatra tsy maintsy olanina rehefa nolanina le izy dia ndresako le resaka commission teo dia hoy hoe tsy tafavoaka ho satria sombony ihany no teneniko anao na Madagasikara ny zavatra nisy teny amin'ny fitsarana nivoaka ny arrêté tamin'ny taona raiky amin'ny fitopolo zato sy arivo mandrindra ny fitaterana kapobeny manerana ny république Madagasikara dia mivoatra tao anatin'izany reto ihany ny autorisé manao asa fitateram-bahoaka tsy ao anatiny 2 roa dikan'izay raha hikitika an'io ianao commune urbaine Antananarivo tsy afaka hiteny ianao Antananarivo Madagasikara fa commune urbaine Antananarivo ianao commune ohatran'ny commune rehetra ianao maninona moa ny lalàna manerana Madagasikara no tsy maintsy okitiana no ianao eto amin'ny tanàna Antananarivo fa iza moa zany no eto Antananarivo ary iza ny be ny tanàna Antananarivo ny tsy maintsy hanovana lalàna dia zay le zavatra misy hoe misy an'izay tany dia tsy afaka manoatra izy zay no mahatonga anazy somary sahirana ao anatin'io
fa tsy masahy izy miteny marina hoe sahirana zay ary za miteny anao fa le solotenany be ny tanàna izay tonga tao amin'ny conseil d'état tamin'ny fotoana nitondrana Andraraha rehefa nampahafantarana anazy hoe misy an'ity arrêté ty dia inona ny tenetiny zay moa zany efa lany lay délibération ary efa nahita an'le hoe fitondrana Andraraha tety amin'ny fitsarana zay vao au courant amin'ny fisian'iny arrêté iny dia ozy izy ndray izy hoe ary tsy fantatray ary iny arrêté iny raha tena misy na tsy misy namana Gasikara miala tsiny kosa izy ndray zany lazainao fa za ndray zany lazaina fa manao osika ndray zany zay ohatra sanatria vovava zay le hoe ary amafisiko ny zavatra nytenen'ny mpisolo vava tao anatin'izany izay sorako hoe nul n'est censé ignorer la loi rehefa ametraka zavatra ianao dia tokony dinianao tsara aloha ny any aloha rehetrarehetra hoe raha ametraka an'izao tsika mety ve sa tsy mety ary aza donona fa Antananarivo dia renivohitra fa tsy nirara ino azy zany fa araka ny teneniko anao nalefany ihany le izy inona ny zavatra mitranga amin'izao fotoana izao avelako ny mponina Antananarivo no mitsara satria zany ahitana profo ndana makeny 67 ndana makeny amin'ny toerana be olona dia ndana makeny amin'ireny ilo sisindalana toerana be dia be eto amin'ny renivohitra feno taxi moto amin'izao fotoana izao dia miteraka disadisa-piarahamonina le izy satria misy olona sasany matahotra aza donona fa le olona io tsy voatery eo amin'ny fokotaninao olona avy nivelona zany tonga eo dia tonga dia mametraka moto eo izy misy aramono sasany rehako mihitsy miteny hoe za mba mangataka ijany eo dia mba andody manjato aminao ndroan'le mpivarotra ohatrany tsy teo aiza ozy izy ny atokisako ianao ianao avy any amin'ny tsy fantatra hoe aiza misy anao hitanao amin'izany le hoe mametrapetraka zavatra fahatany tsy ampeverana tsy ampandiniana fa ny tena mampalahelo ilay tsy fienona ilay rafitra organe délibérant fondresanay moa zany tao anatin'ny fivoriana tamarena araka tamin'ny député Rolanratsiraka lay organe délibérant tsy natao hoe haingo-tsehatra ary ny fitantanana commune tsy natao ohatra ny fitantanana orinasa ka zay tianao tsy maintsy ataonao fa misy rafitra eto mila angalanao hevitra mila enonao ihany koa zay hita fa tsy kera entin'izany rafitra zany dia midona amin'ny rindrina izy dia zay mahatonga anazy tsy tafavoaka io dia ity ny tena zavatra nampimesina tsikaiky ny rehareny taxi moto inona nataony zareo manana batry zay dia manana gilet zay dia miseho any anaty Facebook rehetrarehetra any ty gilet ty mibadry dia tongava daholo ty izy aka gilet sy badry dia ozy indray le tompona andraikitra eo anivon'ny direction transport matsianay rehefa mivory zay hoe ary zareo zay mitsinona tena nametraka fantaniana hoe ny atao hoe mpitatitra manana permis manao visite manana carte violette manana assurance ara-dalàna sy ny sisa dia ahoana zany reo fa nen'ireo ny tsisy afa-tsy baditra gilet ahoana reo raha manao accident sy sisa dia ozy izy ry le baditra gilet ara tsy mety indray iny ara zao foanana indray fa maninona ka satria tsy inona raha rotony zareo angalana vola amin'le taxi moto le izy ko zay indray ny resaka hitanao amin'izany hoe manao zavatra dia manao zavatra tsy voahevitra tsara dia lasa mampikorotana fiarahamonina fotsiny zany le zavatra misy amin'izao fotoana izao dia etsy andanin'izay eto dia te amaly satria mantsy ho be no miteny hoe mampalahelo le olona tsy hisy asa le olona tsy tokony ho tia teny ianareo dia za tia teny amin'ireny olona izay nanakian'ireny amin'izao fotoana izao hoe mandana re tompoko mba antanio ary reo taxi rehetrarehetra izay isisiana reny taxi moto reny hipetrahana stationnement satria tsy hitan'izay hipetrahana dia antanio azy hoe mitondra volamody sa tsy mitondra volamody dia ahoana zany le jugement anao amin'izay fotoana izay alohanao zany mahita nyreto olona vaovao tonga tsy fantatra sady tsy miofana tsy manana feno fepetra mivelona miaina dia alohanao mamita an'ireto olona izay jereo nefa fa be dia be nefa antitra amin'ilay mitondra taxi io no namelomany vady aman-janany ary io no nifikirany nandritra amin'ny firy-taona dia potika ny asany amin'izao fotoana izao tsy ohatr'izany re tompoko ny atao hoe fitantanany araka ny teneniko anao teto tsy des habillé Pierre pour habiller Paul non tsy ohatr'izay tsy zany mihitsy ny tokony ataonao fa mila jerena ilay izy mila lamina dia zay zany ny olana amin'io resaka taxi moto io zahay tsy miemotra hatramin'ny farany zay tsy miemotra satria tsy manara-dalàna io zavatra io zay tena miteny raha tianareo alefa io dia kitio ny lalàna fa zao vao mikitika n'io lalàna io izy ka hoe kitihana hatrany amin'ny lalàna fototra dia amoaka décret ny niveau ministère en transport dia zao ny zavatra hitranga Madagasikara ny faritany izay efa saturé amin'ny cyclopousse amin'ny posy tarity tanana amin'ny bajajy dia mbola hidiran'ny taxi moto koa any aminy satria ho averiko fa tsy Antananarivo Madagasikara ka hoe zavatra misy eto Antananarivo dia tavinao ho terenao
anolona zavatra misy any amin'ny faritany satria tsy maintsy zay no misy ahitan'iny daholo ndray ay autoriser fikorontanana takin'inona reny misy atao amin'ity Madagasikara ty ary aza tonoina ao fa reny vohatra Tananarivo zay zany ny zavatra tiako tenenina momba an'iny hoe zay kosa tsy miemitra fa ny anay de lalàna ihany tsy fandikan-dalàna miopampanonona natao de mijoro zay ao anatin'izay ary ny tenanay mieritreritra hitantana rapitso tsy za izao kosa ny andeha anaiky an'izany fandikan-dalàna izany fa angamba ny manararotra kely na Madagasikara satria tsika mety tsy valapatra amin'ny resaka taxi satria mbola resaka politika ianao araka andresahanao teo resaka stationnement ny taxi menmenina ny taxi be dia be asina an'izany hoe fanavozana stationnement isa-taona taloha de ireo olona izay mandoa stationnement payant no mila manavao satria mila mandoa vola isa-taona izy ianao ve de mahita hoe stationnement na taxi be ve de mbo avozana isa-taona ridicule zany fa maninona stationnement na taxi no renouvelena isa-taona ilana vaniny le taxi amin'izao fotoana izao za moa farany teo de kely sisa ary zalany tsy tonga tamin'ny resaka grève hoe alors nga fa leo be zay fa tonga de hoasiana riatanay amin'izay ty za moa de resantsika eo ny resaka fitoriana hoy za hoe zao ry zala nareo afaka manao fa zanga fa tsy afaka fa satria nareo ihany le antsy be eto ambony lohako vao mananiny eo indray de avy indray izy fa amoriporina zavatra sy ny sisa fa ny taxi zany efa tena tezitra akoatran'izay efa zany mahazo ny taxi farany teo indray zao de misy taxi novonoana teratany sinoa tsy hoe novonoana ho faty fa ny lakona zany nodaroany nanaovana herisetra teo Analakely rehefa nanaovana herisetra io taxi io inona ny zavatra misy mazava loatra fa tsy maintsy tezitra ianao raha malagasy mahita hoe malagasy zany ka vonoana teratany vahiny tangorona ny olona sy ny sisa tonga ny polisy naka an'le sinoa tsy nisy ny fandraisana andraikitra par rapport amin'le olona maratra zay nefa mba nandrasan'ny olona zany zay atao hoe mpitatitra io amin'izao fotoana izao de le sinoa indray no mitory teny Anivon'ny Sud efa mitory zany lay taxi de mitory indray koa zany le sinoa eny Anivon'ny Sud zavatra tiako tenenina de zao tsika de tan-dalàna na za zao arany mpanolotsaina ny tanàna mbola tsy nanapatra fahefana raha sanatriavy mivava mety eo manao zavatra tsy mety zako mihitsy ny tokony hoe inona re azafady indrindra tompoko mialatsiny inona kay ny zavatra tokony ataoko mba ahafahako manarina le zavatra tsy mety fa ohatrohatr'izay fa misy zany kosa eto amintsika eto de olona mieritreritra fa ambony lalàna izy de zay zany le zavatra tsy azoko ekena mampikapitarika fikambanana de miady amin'izay zany zao zay amin'izao fotoana izao manoloana n'izany zavatra misy hoe teratany vahiny tonga de milako ary le filakona tsy mba hoe felaka na ohatrany fa de tena darodaroana le olona mampalahelo kosa ny zavatra ohatran'izany de anaovana antsoavy moa zany satria hiakatra fitsarana tsy ho ely zany raha zany de ho hitantsika eo ny toy fa de mahatokony fitsarana ny amin'ny fitsarana tsy mitanila manoloana ny ty resaka raha ty amaranako an'le resaka taxi satria ny resaka politika ianao mantsy de tonga de anatsitsidiko kely daholo ihany zay zavatra azoko resana ao anatin'le izy ny tontolo politika ramatoa Clémence Sarary Nirina dia ny nalaza aloha androany de nitao avaravaratra tao ny resaka nisy an'ireny kabary natao ny vice président assemblée nationale ireny raha ny marina moa tontolon'ny lavanilina ny tena tokony ho adevitra fa tonga hatramina resaka fiarahamonina sy ny foko sy ny maro samihafa zao fotoana zao za tena hoe mampanao politika anao fotsiny mba tiantany ny hevitra ao zany makasika ny tranga iny indrindra fa mavehivavy sy mampanao politika anao toko za zany zao raha nahita ny tranga iny androany satria lasa buzz be le izy ao anaty Facebook ao de ny zavatra hitako de hoe iraisan'ireo rehetrarehetra zay manao commentaire raha teo hoe tsy mety ilay fanavakavahana tahaka zany tsika ve ao anatin'izao andro ataontsika hoe fa 2023 tsika zao atao hoe andro mandroso de mbola isy olona asa iteny resaka momba ny firazana na fiaviana tahaka zany hoe aza makate ohatra tsy sara moa le nteneniny hoe ianao ve avany ananina de aty aminay aty ianao nandeha ohatrany hoe andeha mahaolana ve sa ohatrany hoe anao inona aty aminay aty tsy mety zany fomba fiteny zany zany za manokana na Madagasikara iny député iny efa nahitana tantara tamin'ile resaka fisokirana orina police municipale raha tsy diso de io iverina amin'ny tsy izy rery fa iresako amin'ny akapobeany mihitsy amin'le pomba ny fitondrany
maninona kay tsy mety raha tsy manao scandale lava zao tsy haiko hoe tiandry zareo ve le resahana anaty Facebook misy zao no miteny raha za manokana zao na Madagasikara dia misy miteny hoe Clémence ty tena enjana miady hevitra amin'ny Clémence fa Clémence tena fa Clémence kosa mifehany zavatra tenenin'ny vavany zay le izy na samy olom-boafidy aza fa ity zany olom-boafidy ty dia mampalahelo ao anatin'izay fa dia misilifatra amina zavatra tenenina ary tsy izy rery no ataontsika hoe volomboasary efa nisilifatra tao anatin'ny zavatra nytenenina ohatran'io dia nytiako tenenina zany hoe tsy mety ary tsy tsara ny firesahana fanaovana discours tahaka ireny mahita moa ao anaty Facebook eo hoe ny alatsiny tsy fantatro ny fahamarinany sy ny sisa fa le izy mialohany anaovana zavatra anankiray avadibadika impitony lela vao miteny fa endrentsika malagasy zany. Fa inona zany tena hitanao hoe tena danger amin'le zavatra resahana zany danger ao anatin'le izy dia tsotra na Madagasikara hiatrika fifidianantsika zao. Amiko le izy ohatra lasa tena tonga dia mametraka fankahalana olona anankiray sahady ohatrany hoe te hiteny hoe io olona io dia tsy tokony homendrika anao aty amintsika na io olona io dia tsy tokony homendrika ny resaka ny olana aty amintsika aza tonoana fa raha iresaka sika raha pitsy fifidianana filoham-pirenena na Madagasikara tsy fantatra eo na izy candidat 3 4 5 10 enganeo vitsikely tsy fantatra fa tsy maintsy olona samy anana ny fiaviany no hifaninana ao anatin'izany ka raha samy anao an'izany daholo moa zany reo tomban'ireo candidat reo hoe iny olona iny avaty anahavany anany iny fa aza sena non ratsy be zany aza tonoana ny zavatra nisy tany Rwanda ny zavatra mifanandrina ny otsisiny ny otosin'ny totsia resaka zavatra kely mety tsy voahevitra dia mety hiteraka loza ho an'ny firenena zany na Madagasikara tena matahotra mafy an'io resaka io ary za manokana tena mitandrina amin'io resaka hoe fiaviana firazanana io zany tsy zavatra tokony ho tenitenenina fahatany io mila mitandrina zany ianao rehefa miteny zavatra ohatran'izany mila mitandrina indrindrindrindra raha manao resaka fantatro zao ianao fa misy makasary dia nefa nyresahanao le izy le ako le izy rehefa aveo sarotra be rehefa aveo tena hoe miteraka an'izay to hoe fampisaraham-bazana fampisaraham-bazana mihitsy zany amina toerana natao hoe vice président na assemblée nationale sy ny salam zany ka zay tena hoe amin'ny mampanao politika anao inona no mety tsy fantatra lesona za tsy te hipetraka de leçon na Madagasikara fa ny zavatra iainako no hitaritako azy zavatra hitako hoe ndeha atao hoe za mety mpanolontsaina kely fa ny Ramatoa Paloha le député ty mety hoe député be ve ohatra mety hoe fiheverany azy angambany fa io dia mila mitandrina ho amin'ny zavatra tenenina le fampisarahana vazana ny vahoaka malagasy zay ho any teneniko anao ho avy io fifidianana rehefa kelikely eo samy hiteny an'izay tiany ho tenenina zany zao isan'ny etsokony seni zany isan'ny etsokony manam-pahefana zany ny zandary tany tandalanytsika tokony tsy azo ekena mihitsy ny resaka mibilisatra amin'ny resaka hoe raha hoe mibilisatra mantsy mety hoe mbola miaro azy fa resaka tafahoatry amin'ny resaka hoe firesahana fiaviana tahaka ireny hoe olona avany ananina ve anao dia ohatroatra zany ane efa nisy trangan'izany no ohatra tany Tomasina fa izay hoe tony le avany ananina tony le zao dia miteraka fitsaram-bahoaka ataon'ny olona tsy mety zany zavatra zany mila indrindrindrindra moa zany zao ny vice président l'Assemblée nationale manana ny olona rovany izy dia dikan'izay tsy ianao rery ane no afabaraka fa hatramin'le olona rovanao izany ane mila tonga saina ho ao anatin'le izy ny amin'ny zavatra tenenina hoe ty zavatra teneniko ty so dia rehefa aveo tsy za rery ny voafatotra fa ny rehetrarehetra miaraka amiko voafatotra miaraka amiko daholo ary le Facebook rapida be dia zay zany le mila dinihana ao anatin'izay ary nytiako tenenina ihany koa veriko le niteneniko teo hoe ho avy ny fifidianana mila mitandrina zavatra kely ohatr'ireny ane dia efa ampihena be ny kotin'ny olona ho arovanareo le olona le teny zany io resaka io ampihena be an'le koty zao akatoko fifidianana ohatr'izao manatsaratsara endrika manajanaja olona tsara zany zao no tokony ataon'ireo olona rehetrarehetra zay mieritreritra hirotsaka ho fidin'ireo petraka tena manao petit kely mihitsy manetry tena farak'izay maximum na dia tsy nanao an'izany raha tao anaty mandat rehetrarehetra ao avy ny fifidianana
fa tsy mety mihitsy kosa zao zavatra zao no atao zany ao anatin'izay ary ny teny moa izy hoe ianareo raha tsy dio zany teneny koa hoe nareo député mialanareo mametra démission ohatran'izay le resaka mazaka démocratie zamiko zany de mazaka démocratie ny olona tsy voatery hitovy-hevitra za manokana zao IRK osy izy ianao tamin'ny teny fampidirana teo fa zany safidy rehefa hitako fa tsy mety kosa de tsy mety de zahako miteny marina sy miteny zay everiko fa hitako fa tsy rariny a lazaina fa hoe mpanohatra sy ny sisa tsy mampaninana anazy zany fa ianao zany mila mazaka démocratie ianao mila mametraka fanontaniana hoe fa maninony reto lasa miteny an'izany androany ianao le tokony tonga saina zany hoe misy tsy mety ao e tonga saina aloha le mizavatra tena tsy mety ao de zay zany ny tokony ho lesona hotsoahana hoe hay matoa reto lasa miteny an'izany a tokony anitsy ny diatsika sika fa tsy le olona indray no atakenao tsy mety zany zay zavatra zay zany ny tiako tenenina par rapport amin'io resaka io ary amin'ny lafiny indray le tenenina hoe mametranareo démission de mitovy amin'ny kahako ihany satria za zao hatreto mbola mpanolotsaina IRK za tsy afaka midémissionna satria vao midémissionna amin'ny mampanolotsaina amin'ny IRK de midémissionna tsy ho mpanolotsaina ny tanàna ka tsy afaka manara-maso tsony zay ataon'ny mpanatanteraka de inona moa zany fa de miala tsy olom-bofidy a zay ne le antony mila zavainao draiky koa mantsy le opinion na Madagasikara fa tsy hoe le olona kory makafy anareo matoa tsy midémissionna koa mety ho zay a fa misy an'izay lalàna zay tsy azo nidivirana ihany koa anatiny hoe raha ohatra izy ka miteny hoe miala tsy ho IRD ohatra zany satria député de miala mihitsy izy tsy hosolom-bavam-bahoaka nefa n'le vahoaka metehitra amin'le olona sarotra zany zay zavatra zay fa ianao zany no mila miteny hoe ianao mila tonga saina hoe misy zavatra tena tsy mety ataontsika ty ny matoa ny olona rehetrarehetra raha mitady hiala amintsika daholo de ahitsy io le die zay le izy fa tsy anao vava tsy ambona ohatran'izany ka ny resaka fiaviana sy ny firazanana sy ny sisa no resahana sy ahindrahindra mahasarota ny vahoaka amin'ny malagasy maro zany tena misy anaovana joro mihitsy zany any amin'ny faritra maro na Madagasikara mila tandremana ny zavatra tenenina mazava tsara mihitsy iny tsy maintsy nresantsika kely satria iny tena nisany vavoanalaza be androany fa de nitadidiko kely raha matoko Clémence teto amiko teto ianao a ohatry ny nampafantatra horeny vahoaka mihitsy hoe isan'ireo candidat hirotsaka ho be ny tanàna Antananarivo mba te an-tankely anao mbola tsy niova ve ny hevitra ao aloha androanytsika amin'ny resaka eo tsy niova ny hevitra ary mbola mafisina reto anatrehanao fa za de isan'ireo ifaninana ho amin'ny fifidianana be ny tanàna Antananarivo amin'ny fifidianana manaraka zay tsy miova amin'ny position koa volona ny tondra ny anjara biriko koa ary tombony hoay ny fahalalako ny ato vilan'ny commune sy ny fahitako ny tsy mety rehetra afahako manitsy mbola iaraka amin'ny RD ihany sa iaraka amin'ny team sa no maleo tena zany sa mbola tsy fotoana ny miaraka amin'ny RD aloha tonga de tsy miaraka amin'ny RD mazava loatra satria na iza kosa tamin'ny toerako na Madagasikara hoe ianao miezaka miaro an'ilay vahoaka nametraka anao eo amin'le toerana ianao miezaka mijoro amin'ny maha-olom-bofidy ianao napetraka hitondra ny tenin'ny vahoaka nefa ianao enjehana etseroa toriana atao an'izao rehetrarehetra zao a de raha pitsy ianao mbola hiteny indray hoe za mbola iaraka amin'ny IRD na ny IRK marina fa ozy ny baiboly raha misy ny mamelaka ny takolaka ao avy de ome koa ny havanana fa olombelona nofo sy raha tsy afaka ny anaiky an'izany kosa iny aloha tonga de écarté iny zany tsy miditra amin'izay raha ny zavatra nazo tsy miditra amin'izay ina moa le fanontanianao teo niaraka amin'ny team ve efa noteneniko teto aminao teto koa hoe ny antokotiko Madagasikara de efa nandefasako taratasy hatreto aloha mbola tsy fantatro hoe nanahoana ny akon'le izy fa efa nandefasako taratasy fampafantarana ny amin'ny fahavonona koa hoe hotoana ny team tsy ny RMDM io mo atsidiko sahady de n'izao hoe raha miaraka amin'ny team zany koa zao de efa fantatro za matsy tsy mbola niditra anaty antoko mihitsy fa raha hoe miditra anaty antoko zany ianao de mazava ho azy tsy maintsy misy deal ao anatin'izany tsy maintsy misy hoe rehefa ianao no ataonay candidat ohatra de ohatr'zao misy fanarana ao misy ohatran'zao ny amin'ny fitatanana ny amin'ny resaka exécutif ny aty amin'ny resaka mpanolotsaina sy ny sisa za manokana
zany any amin'ny resaka seza ady seza sy ny sisa za tsy any loatra fa ny anaty tena le resaka hoe fitondrana ny anjara brika sy faharesen-dahatra fa mba afaka mitondra an'izay everiko fa tokony hoentina ho an'izany tanàna na Antananarivo zany fa za manokana de vonona ny amin'ny zay mety ho fepetra satria araka teneniko anao za mbola tsy niditra tanaty antoko de vonona ny amin'izay mety ho fepetra hoe tiany fepetra tokony bien sûr aloha zany irahana mandinika sy manapaka miaraka hoe raha ohatra ianao ka iaraka aminay na ohatra ianao ka tianao toananay na ho atolotray sy ny tsy fantatro de izao zany de vonona hoan'ny tombontsoa ny tanàna zay teneniko hoe tsy resaka seza ny hoe resaka seza tombontsoa sy ny sisa fa tena hoe hoan'ny le mahasoa an'le tanàna de vonona zao mantsy ny tiako tenena aminao gasikara resaka antoko io resaka team io ary iny ny lesoka ho an'ny herika ianao raha manana olona anankiray napetraka ao io olona io natolotra ao io olona io de manao zavatra tsara le olona tiany le vahoaka le zavatra atao le olona za miteny anao na Madagasikara mpanetretena ny tenenako an'ity fa zany aiza lehako tena raha efa tsy misaotra ny olona de manome courage ny olona de manao ohatra zao ny olona eny ambony tobila tena makasitraka ny akamaroan'ny olona izay hitako tsy eto Antananarivo fa hatrany Ambohidratrimo fa tonga na tena makahery sy ny sisa ka raha ianao any hoe manana olona ianao zany natolotra ho amin'ny andraikitra anankiray ka mety ve ny ataon'ny olona io tsy tokony ho reharehanao ve zany za mantsotra indraindray mametraka fantaniana hoe ahoana ara fandehan'ty fiainan'ty za zao natolotry ny herika za miezaka mafy manao izay ahafiera andry zareo tao anatin'izay 3 taona efa taona nanao izay ahafiera andry zareo satria hoe mba hangasanimponina ny zavatra ataoko fa inona ny zavatra misy za no andefasany taratasy lettre de inona moa ty fiantsona anazy nalefa ny namana Norbert Ratserona Super Holder rappel à l'ordre zany ndray no toriana tetsy teroa de farany teo zao ny prime ministre koa nitory any any primature moa zany de gaga fa inona zany mety amin'ireo olona reo volomboasary reo ohatra zany ny manao tsy mety ny mangalatra ny manao zinozinon'olona ny manao ohatran'ity ataon'ty solombavam-bahoaka tany tezisteo nataony tany Antalasa tany Sambava tony zany zao zany mety zao zany tokony ho ataoko zany raha ohatra hoe zay le izy zay vao tokony mahazo bravo ve za fa raha manao mety ave zany de tsy izy za tena nyteny na Madagasikara tany am-boalohany ozy hoe raha izy tam'izany fotoana vao tambola vao nanomboka hoe raha izy ianareo tam'izany mbola tsy fantatra hoe iara-dalana ianareo izay iara-iasa manodidina an'io filoha io raha mety ny ataonareo de ianareo mamantsika tena betonné an'io fitondrana zay joro io fa raha nareo manao tsy mety ianareo no misikotra an'io fa zao ataon'ty ito député ty sy zao ataon'ireo olona rehetrarehetra reo hoe misy resaka palissandre misy resaka volamena tsy hitany anaty reny rehetrarehetra reny nareo ihany manao zao an'io fitondrana io isanandro zay le izy de zay ny teneniko hoe mety nantany anao teo hoe ianao fa iaraka amin'ny IRD tsy mety amin'ny IRD ny olona ohatranahy ny olona mahitsy ny olona madio tsy mety aminy zay le izy moa za koa tsy mety amiko koa ny miara-miasa amin'ny olona izay tsy makasitraka ny ezaka zay ataoko sy mitory alavy eto zay zany le izy momba ny team mandray satria mbola tsy voavaliko le izy hoe miaraka amin'ny team sy sisa osy izy ianao mbola tiako ampiana kely de zay le izy hoe za manokana de vonona hoanina amin'izay fa ho hitantsika eo hoe anahoana fa za koa nefa efa nyteny nantany ianao mantsy teo sandeo maleo tena rehefa ohatra moa zany ka tsy tian'ny team raha ohatra moa zany ka hoe mety hoe misy hoe zay no savy moa mahafantatra zay niresaka any ambadika any mety bedibe no miresaka any hoe tandremo zao mantsy ny mety olana koa resaka confiance io mety misy olona hoe sode anina koa sode zao za manokana pitarika ny taxi Antananarivo iverenako kely fotsiny nandritry ny 9 taona efa prévu zay hoe anao élection de hoe anao élection zay de hoe allo vaina am'izay de présidente za mbola tsy fantatra hoe ahoana fa teneniko anao fa tsy namelo reo taxi reo hoe zay tena tsy te eritreritreritra za mihitsy zay tsy manaiky mihitsy fa ny anay ianao ihany resaka confiance io zay ny tiako tenenina maninona ny olona reo mametraka confiance amiko maninona ny sasany ve tsy avita metraka confiance amiko za de olona tena mendrika mena confiance ary za de olona tsy corruptible zay aloha de teneniko zay zany de isan'ny
iavahako amin'ny rehetrarehetra. Mety misy olona androany mety hoe tonga eo aminao izy de teny aminao izy za tena miaraka aminao za tena zao aminao raha pitsa izy omeny olona vola raha ravizan'ny olona vola any ozy ndray izy hoe mialatsiny fa za tsy miaraka aminao indray fa mitsotra tsara aloha tsy zay. Ny fifidianana be ny tanàna sy mpanolotsain'ny tanàna aloha hatreto Clémence ohatra mbola tsy tena hita mazava zany tsy hita soratra raha ny tena marina zany tokony hoe mandeha na hoe farafaratsiny eo anelanela ny fiodinana voaloha sy faharoa ny fifidianana filoham-pirenena tena tsy ao anatin'ny programa na ny vinavinany sy ny mihitsy izy zany raha ny fahitantsika azy nareo ihany koa nefa ny efa ho lany mandaha amity tsy fantatro mety azo heverina fa mety hisy karazana prolongation kely ihany ve ho anareo mpanolotsaina ny tanàna sy be ny tanàna manirana amin'ny Madagasikara mihitsy ny resaka io tsy fantatro hoe ahoana ny hevitra ao zany mahakasika an'izay zavatra iny. Za de mitodika amin'ny CENI za de gaga raha ny tokony ho izy de tokony fifidianana be ny tanàna no isan'ny mandeha aloha noho ny fifidianana filoham-pirenena na farafaratsiny nandeha teo anelanelany ny premier tour sy ny deuxième tour ny fifidianana filoham-pirenena ny fifidianana be ny tanàna maninona ny tsy nalefa maninona ny tsy nangatahana maninona ny tsy nandefasana tety andro tany amin'ny gouvernement tamin'ny fifidianana be ny tanàna zay zany fanontaniana apetraka hoe ozy izy ianao hoe na mena prolongation zany nareo za manokana aloha tsy hoe faly hoe mahazo prolongation inona moa ny tokony hafaly zany raha ohatra hoe zay satria zao zahay ara zao amampanolotsaina ny tanàna ny tena koa na manalilira faralazy atao kokoa sy mpanolotsaina team vitsivitsy maromaro efa 24 mois zao zay presque tsy nahazo an'le solika zay tsy tokony hoe misy solika sitrahana zay zany hoe ahafahana miasa efa tsy nomena zany efa misy 14 millions d'ariary manodididity raha zany zao raha ny anahy manokana 28 millions d'ariary zany zao raha ny anesy lilira farala manokana any tsy nomena ka prolongation inona moa zay de ho faly mbola eo ihany aloha zany fa hoe miasa maina zany miasa talata fa ny anay tena mporofonay mihitsy kosa fa ny anay tsy resabola fa ny anay tena fitiavana an'le Antananarivo satria zany isan'ny eritreretiny sasany hoe ary efa tsy mena solika reto zao refa tsy mena vola mena anazy ny solika eny tsy maintsy hialy reo non diso lalana diso hevitra za mitarika ny taxi na Antananarivo taona zao nitarika an'io tsy mandray na ny ariary ary na solika na crédit na inona zany miantoka natao kapona natao kapitiavana nataoko amin'ny fokoray manontolo tsy resaka vola mihitsy fa resaka conviction de zay tsy mialy zany nefa nataony daholo ny fomba elana nefa zay mbola eto za manokana tsy faly amin'le prolongation za ara satroko hoe tonga ny amin'ny volana septembre na octobre tsy fantatro novembre ve fifarany mandahanay hoe tapitra mandahanareo bebe daholo amin'izay nareo ry mpanolotsaina isany za manokana na Madagasikara miteny aminao mivoaka any amin'ny varavarambe za resy lahatra amin'izany ny tenako eo koa namana mpanolotsaina lilira faralazy isany mijoro eto sy mpanolotsaina team vitsivitsy maromaro voaka any amin'ny varavarambe sy misy mpanolotsaina ihany koa ina moa zany ohatra ny avy amin'ny Kombako ohatra isan'ny ady ihany koa an'Amponina Antananarivo mivoaka any amin'ny varavarambe zahay satria se isan'ny ady an'Amponina fa misy ao de ngamba tsy fantatra na fa lavaka kely sisa ny voany satria be dia be loatra le zavatra tsy fetezana tao anatin'izay za manokana zany za tesitra aloha raha za manokana hoe maninona tsy nalefa le izy ataoko ahoana moa fa zay zany fa zareo manapaka de zay tiany io fa de miandry an'izay zany aloha zay le ataony eo fa za manokana tsy faly hoe hanao prolongation ndray fa vonona foana kosa nefa oloha raha ohatra hoe zay le izy de avelao zany aloha andeha eto foana fa zay de vonona naramaso foana koa ho an'ny mponina raha ohatra hoe mbola tsy andeha zany zay le fifidianana be ny tanàna sy mpanolotsaina ny tanàna fa ny fifidianana filoham-pirenena andeha aloha zany ohatra de fa mba fantatry Clémence ve izy zany no kandida ho tohananao ty ino moa zany ohatra ny hoe fity mifamaly matsara fihavanana efa niteneniko teto aminao teto ihany ary amafisiko foana isaky ny mpanao gazety mametraka fanontaniana amiko hoe za manokana de ny antokotiko Madagasikara na amin'ny avocat ny antokotiko Madagasikara na nampy afoana ny antokotiko Madagasikara nanotrona teo hitako koa ny HVM tadidiko i Désiré Rassambany raha tsy diso ny secrétaire général ny HVM nijoro teny fiadanana tamin'izahako le samborina ndray mandeha iny misaotra be deabe anareo fantatro daholo ny olona nanampy ahy teo de ny team zany aloha isan'ny teo akaiko foana ihany koa tao anatin'izay za moa Clémence olona ray tsy afaka mizara roa telo efatra de ny olona nanampy aloha zany de zay niteneniko eo apiko zay kosa aloha zany aloha malagasy de sy manao soa de asoaviko ao anatin'izay
dia mazava be zany soako be dia be ireo antoko politika na nandefa iraka na tena niona mivantana tamiko tsy voatery amin'izao hoe akatoko ny fifidianana filoham-pirenena izao fa efa nisy fotoana elaela kely dia tena niresaka hoe olona ohatranao madame Clémence mety aminay zay tena maniry iara-iasa amin'ny olona ohatranao sy ny sisa dia hitako hoe misasany miendrandra mihitsy hoe hiaraka ny anatin'ny fifidianana sy ny sisa fa nataoko mazava mivaly teny hatramin'izay dia mbola ataoko mazava hatramin'izao hoe zay aloha zany ny positionko ny tena marina mantsy ny vahoaka mihitsy ny tsy manaika n'ilay hoe io ianao eto dia nao nampiny ty olona ty dia rehefa aveo ianao lasa ohatrany hoe namedaka be an'ilay olona dia indray ianao fahary tsy mety zany zay ny tena manana conscience sarotra be zay zavatra zay ahoana ny fahitany Ramatoa Clémence Raranyirina ny fanomanana ny fifidianana eto Madagasikara amin'izao fotoana izao ianao raha teo ihany koa zany ataontsika hoe rapitso raha voakapiso isan'ny andray anjara ao anatin'izay fifidianana zay resahako eo le ina moa zany le fanontanianao zay hoe manahoana ny fahitanao fanomanana fifidianana amin'izao ny processus électoral sy ny maro samihafa misy adingo kely na Madagasikara le hoe iza le araka amiko sisa ianao iza notoanako iny aloha zany efa mazava fa sao koa be dia be koa nefa ny etsy andany le olona miteny sy moa zany ny olona tsy azonao sakanana amin'ny vavany dia miteny hoe ianao tiany io ndray ianao io anohana olona ndray ianao io dia satria mantsy zay nahazo azy zany anohana ny volomboasary dia rehefa aveo dakano ny volomboasary mbava fo satria inona zava-nitranga samba nangataka tamin'izareo nandefa taratasy mihitsy hoe mangataka no be ny tanàna n'Antananarivo ary tamin'izay raha mihina fa tsaronanao tsara ndre matofoloha ny teneniko taminao hoe za afaka miantoka deuxième mandat anao raha zako no lasa be ny tanàna n'Antananarivo tamin'izany fotoana nresahako anazy mihitsy zany tsy za tsy mba namamandainga zany fa dia izy moa safidy an'io be ny tanànan'io fa ny tiako tenenina aminao hoe tena nanampy tamin'izany fotoana ny volomboasary dia lefa ny zavatra nahazo azy zany raha tsy sorina dia ohatrany hoe nidakanambavafo satria tsy vitan'izay ihany nidakanambavafo fa ny olona rehetrarehetra izay mba akaiky reo olona rehetrarehetra izay noheveriko ampiana ao anatin'izany reo taksena Antananarivo reo dia tena natao tsinitsinina dia za zany zao manapa-kevitra indray satria hoavy ny fifidianana filoham-pirenena tsy afaka mipetrapetraka amin'izao fotsiny ianao fa tsy maintsy mba mijery ianao hoe iza no heverinao fa mety hoe ahavita maresy lahatra anao dia mba hoe hotoananao dia zay mahatonga anao hoe safidy hoe anohana ny antoko tiako Madagasikara fa nefa koa dia be dia be araka ny teneniko teo koa le miteny hoe ianao efa voadona tary fa ianao koa nefa mijery teneniko anao fa be dia be koa neny miteny madame Clémence fa ny team misy an'izany tena au dernier moment izy mivadika tampoka izy dia ahoana ianao raha ohatra ka zay ny zavatra misy ohatrohatr'izay zany le resahan'ny olona na Madagasikara dia ny anahy tsotra be za tena mahitsy be za tsy dia manao kajikajy manao ahoana fa ny soa ataoko dia ataoko foana raha sanatria avy mivava zay tokoa moa ny zavatra misy dia andeha tsotsoroko le valiteny hoe za zany efa vita vaksiny amin'ilay fivadiana fa za tsy hemotra ao anatin'izay kosa nefa naizana tsy zany dia manao maleo tena dia mino maromarina fa ho an'ny olona marobe izay mahafantatra ny zavatra nataoko mino fa tsy hitaza-potsiny ny amin'ny zavatra mety ho eritreretiko fa io moa zany hatreto aloha dia mbola miaraka amin'ny zareo fa ny rapitso mbola tsy nisy ny fifampiresahana sarotra amiko ny tonga dia teny hoe zao le izy gasikara zao fa mbola tsy fantatro zany ny rapitso fa ny olona no miteny an'izay dia mitatsika eo fa za zany ninina mitranga mba tsy hotratra le déception ohatran'le toetsony satria mafy tamiko na Madagasikara tsy mafy tamiko hoe ama Clémence satria tsy haiko aloha na efa vintako ihany koa le izy fa za ohatra ny saika hivadian'ny olona foana na Madagasikara betsaka misy mpanolotsaina zay zao mety anankiroa izy ao mety tonga saina tsara izy hoe tsika zany resahana zany betsaka ny olona mivadika tsy apozinao mihitsy mamadika anao fa za zany efa vita vaksininy amin'izay ihany koa dia miomana zany ny amin'izay mety ho zavatra rehetrarehetra fa rehefa ohatra ka hoe mifanaraka tsara ny amin'ny zavatra rehetrarehetra atao za tena vonina amin'ny foko manontolo hiatrika an'izany ary ampanetretena koa ny tenenako hoe zany Clémence Raranyirina zany mba tapio kely ao anaty Google dia ho hitanao fa mba olona fantatr'olona ihany zany Clémence Raranyirina zany ary mba malaza ihany mba manana poids ihany le fanomanana ny fifidianana maranantsika anazy satria efa adila ny fotoana fanomanana ny fifidianana ny fahitako ny fanomanana ny fifidianana ny zavatra misy ihany seni zao be dia be mangataka hoe tamin'ny voalohany aloha hoe soloy le inona moa zany
soloy le membre ao anatin'ny inona moa le vadin'iza moa le vady ministra sa hoe inona moa le hoe soloy le ministra ny vadin'ny le biansenisa izy zay de aveo de le sorona le ramatoa ministra rehefa aveo be deaibe zany ny fanakianana entin'ny olona momba an'le CENI be deaibe koa ny fanakianana entin'ny olona momba le HCC amiko zany io problème io zavatra tsotra kely mamana io raha manana bonne foi ny rehetrarehetra inona ny olana raha atao carte sur table ary isorako ny FFKM miomana ny any amin'ny resaka hoe fampionana nireo rehetrarehetra amin'ny kolafo rehetra tonga eto amin'ny firenena hijery ny andaminana an'io resaka fifidianana io inona kay tsy hanekenany zany hoe miona de miresaka tsy azoko mihitsy tsy milaza fa olo mifiangonana milaza fa kristianina mialatsiny fa tena ohatrany hoe voategniko le izy nefa matahotra ifampiresaka hijery ny mangarahara sy ny fahamarinana tsy azoko le izy maninona ny ankolafo rehetrarehetra raha miona de samy miteny eo daholo fa ny hevitry ny maro matakadavitra samy enona daholo ny hevitry ny rehetrarehetra mialohan'ny irosona fifidianana hoe zao ny ataontsika zao ny momba ny lisy mpifidianana andao atao an'izao ny momba ny bilita-pifidianana andao atao an'izao ny momba ny fanangonana ny voka-pifidianana andao atao an'izao ny momba ny fanaraha-maso ny voka-pifidianana tonga te amin'ny CENI ahoana ny ataontsika rehetrarehetra de zay sarotra ve manatanteraka an'izany fa le bonne foi le volonté tsy misy satria maninona misy manao kajikajy ao zay le izy misy manao kajikajy ao ary manao kajikajy ao de mazava be ny olona matahotra ny olona horesy no manao kajikajy fa raha ianao manana an'le fitokisana fa handresy ianao tsy manao kajikajy zany ianao fa ianao mihitsy raha ny tena mampirisika hoe andao marina ataontsika an'izao fa io koa ne na Madagasikara de tsotra resaka fifidianana andresantsika za zao hiatrika fifidianana za zao tsy mahafantatra horesy asa handresy raha resaka moyen zao raha resaka moyen ndresahana ny Betananarivo ankehitriny zao efa milaza izy fa irotsaka izy manana moyen be ay de za zao raha resaka moyen tena fa andray anjara no ny fahatsapako aloha fa tanora ka mila mandray andraikitra no ny fahatsapako aloha fa misy tsy fetezana eto amin'ny Antananarivo ity no ny fahatsapako fa misy zavatra tokony hatsaraina eto de zay de ohatr'izay koa zany ho an'ilay de raha ohatra zany sanatriavina ka tsy lany zany ohatra rehefa minotsaka de nanao zany de tsy nambinina zay le izy ianao ne raha miatrika fifidianana raha ihany ane ny lany eo na Madagasikara tsy hoe 30 ny candidat de 20 ny lany raha ihany ny lany dika zay mila miomana koa zany ireo zay irotsaka ao anatin'ity fifidianana filoham-pirenena ity zay io aloha zany ny eritreretin'ny commune ny CENI olo karakaraina rehefa hiatrika fifidianana ianao de efa miomana ianao hoe na ianao ho resy na ianao ho mpandresy fa any amin'ny communication anao any amin'ny fanetsiketsehanao bazinao any ianao no mila mitravaille mafy fa tsy aty amin'ny kajikajy kosa aloha hoe andao ampitomboy ny isan'ny any satria niteraka resabe le resaka nisy député iny sy iny ve le député niteresaka be resabe tam'ilay teo hoe sa olo-kafa ndray koa iny le niteraka resabe le tam'ilay hoe nisy karapanondro be deaibe sosisa de izy moa mitondra afandray hafa iny de ohatr'izay le izy de zay ny tiako tenenina hoe ataovy mazava le resaka ataovy mazava ny fifampiresahana de apetrao daholo ny aya rehetrarehetra de rehefa hitanao hoe tena raha tiano mandeha mandresy karaha tsy tianao ho resy raha tianao ny andresy de manaova karaha jerevanao le izy raha zao no milaza mandeha tsy andresy de tsy mahamenatra ne no teny hoe ambanao efa raha hitako fa ohatrany tsotafavoaka de mijanony zay rehefa tsara fa Zafy Albert zao ampeseny ny professeur Zafy Albert tamin'ny fotoanandrony takininona ny fanaratsiana ny professeur Zafy Albert io tsy fa lasa korazana fa rehefa aveo izy lasa inona lasa rainy demokrasia izy jereo zao ny filoera-jonary mampianina izy zao aloha be raiky kosa aloha izy ny amin'ny fahendreny na vilan'ny miasa ny filoha de izy nandeha nakany andafy de niasa ny filoha de miverina izy zao mieritreritra izy mbola manana anjara biriky raisina ho an'ny firenena de mody izy amiko zany zay vona rehetrarehetra ifaninana de mifaninana ataovy mazava ny lalao de que le meilleur gagne zay fotsiny io zay tiany ny vahoaka tsy maintsy olany eo na iza zay ihany
fa tsy mety zany le manao kajikajy hoe gonflé na anao double enfant rony sanatria vovava na anao triple enfant telony fa io teneniko anao na Madagasikara raha sanatria vovava ka isy ny alabato ka olona tsy eken'ny vahoaka no lany eo mazava loatra tsy maintsy hiditra any anaty crise indray tsika reo vahoaka reo teneniko anao satria mety misy mieritreritra any hoe le vahoaka ane ohatry ny tsy miteny mihitsy manaiky foana miakatra ny tongolo zao manaiky miakatra ny vary zao manaiky miakatra ny vidin'ny paty manaiky non diso be zay mieritreritra an'izany tsy manaiky reo fa miandro points miandro izy ka anjaran'ny mpanao politika zany no tokony mijery an'izay hoe ahoana no ahafahantsika mandamina an'ity mba tsy hisy satria fa nisy teto ane zany fa nisy teto zany aza lambo zany hoe rehefa misy ana ry tondromolotra fotsiny ino koa niaraka taminy ryko zany ve nitadiavintsika aleo andeha madio le lalao de le meilleur gagne de ho an'ny zay tsy hoe sanatria satria tsy maintsy isy ho an'ny lany de isy ny tsy lany ho an'ny zay tsy lany de manarana afaka 10 taona angalana lesona daholo ny zavatra rehetrarehetra ny mafinaritra na fotsiny zao de hoe be deaibe ny candidat efa hitakitako any misy tanora be deaibe vonina indraindraikitra za faly faniriko de tena hoe ho an'ny fitiavan-tanindrazana za faly de faniriko raha pitso raha afaka pitso isano tonga am'izany andraikitra hoe ambony am'izany filoham-pirenena zany reny olona rehetrarehetra reny efa tonga ny fotoanany io mo fikasana n'olombelona fandaharana n'Andriamanitra mandahatra hoe raha alina aloha no hoe izay manaiky tsika fa ho an'izay tsy lany kosa sosikevitra avy amiko homano ny bazy tenin'izao hiatrehana ny amin'ny manaraka indray fa io tonga amin'ilay hira hoe homano sory mpanaratin'i Jesoa fa rehefa tsy ho azonao androany tsy ho azonao ina moa le hira tsy ho azonao anio androanio apitso mandrosoa raha izy karitsainy hiaratinao zay io zany tsy tokony ho kivy zany ianao tsy hoe tsy nahazo ianao de kivy fa rehefa tsy azonao androany de manafina indray ohatranazy zao anao be ny tanàna raha sanatria vovava tsy tafavoaka de misy indray ny fifidianana député de hitantsika eo indray toy eny fa tsy mahazo kivikivy zany zay minary tapitra ny fotoanantsika raha matoa Clémence raronina raha misy afatra farany ary avy aminao ngambany ny afatra farany tiako tenenina fanetanana foana ihany satria ho avy ny fifidianana de voalohany indrindra aloha teo koa tsika nanamarika ny valomartsa de za de maniry misy ny fandraisana andraikitra bebe kokoa ny vehivavy ao anatin'ny resaka fifidianana satria na ny fifidianana na eny ny fanendrena moa tsy maintsy miankina amin'izay olona manindry anao fa ny miresaka mandat électif zany io moa maneran-tany io zany de efa karazana tsiodrivotra mitsoka io tsy azontsika sakanana ary misy ny hoe tanjona mihitsy hoe amin'izao taona de misy parité 50-50 nireo resaka hoe fisian'ny vehivavy mandray andraikitra bebe kokoa de ny faniriko ahita vehivavy mandray andraikitra maromaro atoato satria zao raha tamin'ny taona raha 2024 raiky amin'ny 20 monja tamin'ny ben'ny tanàna manodidina 900 ny ben'ny tanàna vehivavy de mifaniriko zany mba ahita ben'ny tanàna maromaro vehivavy mpanolo-tsaina maromaro vehivavy député maromaro vehivavy ohatra tsy voatery ho vovova antsika ao anatin'ny fotoana fohy zany fa zay ny faniriko satria jereo zao Rwanda afaka mijery tsika isany manome lanjan'ny vehivavy izy aiza ho aiza ny misy any Rwanda amin'izao fotoana zao de zay zany mba afatra tiako apetraka de ny afatra koa amin'ny taxi angamba amin'ny farany mila mirahina trany mila miara mijoro de mila manefa ihany koa ny tokony efaina amin'ny adity satria tsy mora ny miandro ny fikambanana tsy mora koa ny ady mbola ohatrehantsika fantatra reo tsara fa mbola tolona tsy mety vita mandra-patonga nyity fifidianana ity de misaotra betsaka antsika rehetrarehetra misaotra ny gasikara nanasa misaotra betsaka antsika rehetrarehetra naharitra ny aino hatramin'ny faran'ny fandarana tamin'ity alina ity makasiraka raha matoa Clémence raha rinirina nanaiky nasain'ny fandarana tamin'izao aly zao isorako ihany koa isika rehetra tany tokantrano niaraka taminay hatramin'ny farany ary mametraka ny mandrapitafa ho manaraka indray ary tompo klasy tovovavy veloma tompoko
Anatole manolotra anao ireo amin'ny fanorenana maharitra